le hoe dosage iny tena tsy mety am'le mikapoka fa tsy hoe tsy mety le izy ary hitako tombony ny nanana ray aman-dreny tao an-trano sy tany am-piangonana ary tany anatina fikambanana mandeha tany an-tranony arera tsy mba zafy a de hoy izy tsy lay tena malaza sy tena fantatra ny zava-dehibe ozy izy fa ny mateza eo amin'ny zavatra tianao folo taona teo aoriana ny rafozako zao mbola niteny anao anka ianao mbola tsy miasa zany hoe amin'ny miasa tena tonga soa eto amin'ny aotra androany de vahiny tena mahafinaritra be natokana eo anareo a artiste izy chroniqueur radio conférencier mpanao humour tsy vaovao aminareo mihitsy fa olona efa fahita anareo tao anatin'ny telopolo taona mahery a ho anahy manokana taizan'ny fahazazanay moa zany miaino anazy tamin'ny radio sy mahita anazy tamin'ny télé de falybe zay androany nitondra anareo any Gottlieb na antsoina hoe Randriamasinoro Herinayvo tonga soa eto amin'ny aotra Gottlieb de miarahaba anareo eto amin'ny aotra faliko am'resaresaka ohatran'zao zavatra tiako zao a tianay mihitsy mahita anao a ny tiana hifantarina voalohany indrindra aloha zany de hoe raha tena tokony se présenter anao de ohatrany ahoana ny fomba présentenao tenanao ary rehefa asaina manao an'izay moa ny olona iray nefa n izy ary efa fantatra tamin'ny resaka télévision radio sary sy ny teny atsehatra de lasa le any am'le aparatoka zany le mivoaka zany fa raha ohatra misy olona manontany anazy zany hoe izy moa ianao fa tsy mahalala mihitsy izy ohatra fa any Zanzibar dia ny anarako Randriamasinoro Herinayvo Mamitina Tantely a fa le Mamitina Tantely de anarana nomeny ray aman-dreniko natao tanatina cahier de rehefa nisoratana nefa de tsy nisoratana lay fanampianarana anankiroa fa tantaraindrareo anahy rehefa aty aoriana de anarana zany zay za teraka efa ela ny dadako mpampianatra ny neniko mpampianatra ny rafozako lasa mpampianatra taty aoriana nareo avy eto Antananarivo azy ny dadabeako avy amin'ny ny reniko zany a de Jean Narivony poety zany hoe zanaka vavieviny Jean Narivony ny mamanay de ny dadabeako avy any amin'ny dadanay indray Randriamanganoro Daniel ny anarany a tany Ambatondrazaka izy niteraka de izy anisan'ny voatifitra tao anatin'ny wagon Moramanga tamin'ny 1947 zany manamarika anay raha ohatra ka zavatra tiana anaitra olona rehefa manolotra ny tenako de za koa niteraka taty Antananarivo a kely tany Ambatondrazaka ngeza taty Antananarivo de mandehandeha eo amin'ny lalam-pirenena fa 720 sy 2 eo fa ny hoe fiainana amin'ny ankapobeny indray a za manambady a mananjanaka roa de ray ny vadiko de mipetraka eny Talatamaty de zay zay amin'ny ankapobeny fa tsy maintsy sokirana amin'ny fanontaniana ny toy zany satria ka zay le fanontaniana teo zako teraka volana décembre sagittaire manana raboajanahary ny fijereneny an-danitra hoe mitarika ary maromaro izay de tsy afaka mihitsy io fa tena hitako marina fa za tena tia mandalindalina an'io resaka astrologie astronomie sy ny resaka horoscope io mahafinaritra le izy io a amin'ny lafiny miabo a fa tsy amin'ny lafiny mampatahotra akory ka teo le fanontaniana teo iza marina zany Gottlieb ohatrany hoe olona malagasy te hanao zavatra be de nanao zavatra ihany betsaka ve zavatra vitako tsy fantatro zany anisan'le mpiteny hoe takzay brésiliana takzay australiana zany isy fotoana nanao fampisehoana tany Canada de japonais no nijery a de misy malagasy ihany tao de le japonais tsy mahafantatra ny zavatra teneniko mihitsy ary izy ny teny hoe anao sketch izahay zakeo tsy mahay miteny japonais de miteny tamin'ny teny gasy ako de mety misy mandika ihany angamba fa avy eo a mihira de mijery zareo de avy eo izy niteny tamiko hoe ianao no malaza be any aminareo malaza ihany ao zaho fantatra fa tsy hoe malaza de hoaiza zany ianao orinany eto de hody aho ako ifiry fampisehoana ataonao aty roa de raha tany Japon ianao izy izy a efa niteteny zao tontolo zao raha ohatra ka tiany amin'ny faravodilanitra hafa nisy azy zany tsisy anenena nefa hoe malagasy a satria am'izao fotoana zao zany za ohatra manao fampisehoana mihira manao fetoan'ny ankizy le tarika ny froniko anankiray izay miresaka amin'ny radio manana tarika joary ohatra zany mbola tsy voatety Madagasikara raha ohatra ka izarana an'izay zavakanto zay fa za malagasy ana faly a ritandrazanay malalaka inona ny tena fototra na zavatra nanangana anao hoe ho lasa nao am'izao na tonga anao io maha Gottlieb anao io mety ny fahazoko fafinaretana amin'ny zavatra ataoko angamba za aloha zany tsy nina tany Ambatondrazaka no lehibe a
fa zay ny talatany volonondro no mitsotra anisan'ny zavatra idivakevitra matetika ny resaka hoe merina sianaka be tsy misaraka sakalava indrindra fa tatoato zao manirikiry be ny firesahana n'le izy kanefa ny any fahasamihafanange harenatsika za zao raha ohatra ka hoe ambatondrazaka zany ohatrany hoe tanydrazako mihitsy fetretako azy satria tsy tany any kely fa tsy tena zay moa zany le resaka fa zako tany ambatondrazaka no voataiza de misy marika be avy any na tonga ho iza io satria tamin'ny fianarana anao tantany amin'ny lycée no nahita fampisehoana maro samihafa de eniko ao anatiko ao hoe za teo artiste de manao an'ireny le hoe fetin'ny sekoly reny de zako foana nitarika eo andao de alaina ny gitara de mihira de atao ny hirany maleo de nisy fotoana namorokira de atao ny hiran'ny foronina de rehefa taty aoriana nefa hoe hianatra satria taorinan'ny klasy troisième de hoe anao série iny reny de za série C Tany zany hoe série Ambatondrazaka io? C tany Ambatondrazaka za zany nanala baccalauréat C zany hoe matematika fizika ary tany akatso a nianatra économie de any amin'ny économie misy statistique mathématique ny démographie de mbola nanao mathématika ihany de za nanao double filière nanao physique chimie ihany koa am'le fitiavako matière scientifique za nefa eniko avy amin'ny firazanako zany avy amin'ny Jean Arvony avy amin'ny Randriamakanoro ny dadanay poety eniko hoe littéraire ihany ahako de za tia mamaky boky de tia manoratra tia mamorona poésie tia mamorokira zany hoe artistique littéraire nefa zahako tamin'ny afaka baka nianatra teny akaso mbola nampiasa ny boky ny Maxime Martejanary mbola nanao mathématika na terminal am'le fafinaretana fotsiny satria ratsy ny notina mathématikako tany de zay le ohatran'ny zavatra anankiroa zay zany lasa nataoko moteur le izy a fa tsy nataoko anakana akory fa rehefa natao ny safidy soa ihany a fa tany hoany amin'ny zavakanto kokoa tany hoany amin'ny artistika kokoa tamin'ny tsy tarany ny asa de resaka marketing sy commercial no nataoko tao ihany any ny asa tanatina orinasa inona ny tombony azo tao anatin'ny fiasana amin'ny orinasa dia jerena daholo ny zavatra rehetra ahafahany tena miofana taorianan'ny fianarana hoe miofana de mahay zavatra betsaka fa tao anatiko tao ihany anefa ny resaka zavakanto rehefa tena tsy maintsy ny safidy azy zany taty aoriana najanoko ny asa amin'ny orinasa de lasa mpanakanto ako fa tam'zahako efa niasa tamin'ny société efa nanao spectacle efa nandray nanorosoro le izy amin'ny fiaraha-miasa amin'ny vazaha raha ianao zany tamin'izany nianatra tany akatsy de voavita tany akatsy de tonga de niasa tamin'ny Star zany hoe ny tombony ho anay le hoe mpitarika zay tao amin'ny association des étudiants de rehefa tonga ny offre d'emploi avy any amin'ny orinasa zay mahita le izy voalohany fa le izy koa misy fiainana ohatr' zany zahako miresaka mivady koa zay hoe raha ny fitiavantsika fianarana ho antsika ngamba mety efa agrégé ohatr' zay satria zay tia fianarana ary nitereny ray aman-dreny a fa noho ny fitiavana sy ny fanirina hitsoraka ny anatin'ny fiainana de misy fahatapaha-kevitra iny daholo fa tena mbola satria ilaina ve le miara-mianatra mianatra za sy ny vadiko fa tena mbola ilaina ve le mianatra be am'zao ilaina le hoe mianatra be a io mety safidin'ny fitaizan'ny ray aman-dreny sy safidin'le ankizy rehefa ampitaona izy fa ny atao hoe mianatra na rahoviana na rahoviana na rahoviana ny ady hevitra de ilaina ny mianatra za kosa nefa manorony ankizy hoe rehefa manomboka mihoatra ny 5 na 9 taona ny fianaranao de mireve sady mianatra satria raha ohatra indray misy an'le tovavy reny le hoe mianatra foana ny ataony de lasa koa izy makany ivelany mbola manohy fianarana de mbola lasa koa izy manao fanampina fianarana de manao jupe plissé solomaso matevina be izy ny farany de le fiainana akoatra ny fianarana lasa tsy ampy nefa rehefa tena miasa koa izy a de somary ararotin'ny olona ny fahaizany de izy mifantoka loatra mankany amin'ilay fiainan'ny asa zany hoe raha jerena ny fiainan'ny olombelona zany a de tokony misy fotoana hijanonan'ny fandratona fianarana lay tena le pédagogique sy le akademika fa ny fianarana mitohy foana amin'ny fiainana ka aorinan'le baka zay resahanao zay hoe f 5 taona ka hatramin'ny 9 taona aorinan'ny baka ohatra zany raha ohatra ka manohy matetika mantsy hitanareo ihany fa misy olona zao ohatra hoe manao doctorat na manao agrégation soatra zany efa miaina izy a efa miasa izy de misy fotoana resy tsy mianatra tsony mihitsy akory fana ny orinasa miteny azy ara hoe andana indray ianao ary raha isoratra anarany ianao anao doctorat de sady miasa izy no manampy azy ny orinasa fa le orinasa manao contrat rehefa aveo rehefa vita kosa io a satria miantoka izahay verina atao aminay ihany ianao tondra n'le traikefa satria de zay ny fianarana ange fangalana ny zavatra hain'ny mpampianatra hoentinao ampiasainao amin'ny fiainany ary diso mihitsy le miteny hoe nianatra teny anglisy va izy Brian izy the kitchen my umbrella izy sisy ilainy reny anefena an'le atidoha
mba tonga le atsodohanao zany hoe formaté. De taiza ho aiza tamin'io ianao no natsapa hoe za ty anie mpanao atsika na ohatra manavanana anahy ihany anie zany tany am-pianarana ve sa fa tany université sa taiza? Tany am-pianarana teo amin'ny klasy fahadimy klasy faefatra teo de lycée Nambatondrazaka manao fampisehoana de misy hoe Tina Zisy Josepha zay de mampime zalahy. Zalahy zany efa mampime efa mpanao mampime de rehefa mijery an-dralahy henoko ato anatiko hoe mitsiriritran-jareo aho de rehefa mijery cinéma de tam'zany Louis de Funès, Pierre Richard zany no tena mpampime tao anatin'ny cinéma, Terence Hill sy Bud Spencer. De rehefa eo am-pijerena cinéma de ataoko le zavatra mampime ao anatin'le cinéma rehefa tonga any an-trano mahita film mihitsy aho. Zaho zao nanoratra an'le tantara sarimihetsika hoe Rapolo Cowboy natao cinéma, tantara nosoratako le izy, zany hoe tovolahy anankiray mijery cinéma de zay tsy manam-bola hitantarany an'le film rehefa mivoaka avy ao izy de manome voly reo. Miaina an'le izy henoko hoe mahita fahafinaretana de tsapako mihitsy zay nefa le fitiavana fa henoko tsikelikely hoe mahazo fia rehefa eo amin'ny micro ohatra. Inona ny lesona lehibe indrindra ianaranao tamin'izany fanaovana atsikana zany? Be dia be io zavatra azo tantaraina. Ny azo ohatra hoe lesona ny raisiko tany amin'ny Zokiana Reretsy Tsimbazafa tam'za ko nanomboka fantatr'olona. Za moa zany araka le teneniko teo tsy hoe malaza fa fantatr'olona, zany hoe za connu fa tsy célèbre. Zay zany filozofiako zany. De rehefa tonga tany amin'ny Reretsy Tsimbazafa de ozy izy hoe mahafinaritra ianao. Mahafinaritra ny zavatra ataonao. Firy taona ianao tam'zay? Roapolo ngamba. Naraka amin'ny roapolo taona. Nandeha tany an-tranon'ny Reretsy Tsimbazafa de hoy izy tsy ilay tena malaza sy tena fantatra ny zava-dehibe ozy izy fa ny mateza eo amin'ny zavatra tianao. Tena lesona be tena nyraisiko zay. De ny anahy zany ny tanjoko tao anatin'ny zavatra ataoko io de ny mateza. Be dia be moa ny tarika na ny mpanakanto hitantsika fa mateza. Na eo amin'ny zavatra ataony no mampateza azy na izy no mahay mitantana an'le asa ataony amin'ny maha-mpanakanto ahatonga an'le izy ho mateza zany hoe tsy lefy nefa tsy joalajoala be ka manjary maio. Zay safidy safidy zay satria za zao raha mieritreritra ny fiainako de hoy aho hoe tsy maninona tsy mitsiriritra fiainan'olo-kafa nefa mahatsapa hoe misy zavatra betsaka tsy vitako satria raha ohatra ka niditra tany amin'ny resaka hoe ny ekônômia sy ny resaka marketing ny anarako ohatra hoe nanangana orinasa satria nisy fotoana tany amin'ny taona 2022 tany niala tao amin'ny orinasa Star de nanangana orinasa hoe Godprod zany hoe nieritreritra fa izany hamokatra ny tenako andeha hitehitehina zao tontolo zao. Tamin'ny 80 firy ianao niasa tamin'ny Star? Nanomboka taona 77 hatramin'ny 20 ano tao amin'ny Star de nanao consultant Star nandritra ny taona ray teo eo. Tômôbilandrareo tsy naveriko raha tsy henimbola tateo aoriana fa natsony am'zay averina am'zay tômôbily de taorianan'izay ahako niasa tamin'itony organisme non gouvernementaux resaka marketing social niasa tamin'ny ONN sy ny PSI ataoko hoe efa consultant zany aho tam'zany zany hoe amina création publicitaire sy gestion ana marketing social. Fa zay le tsapako teo hoe nidikiditra institution zany taorianany niasa tao amin'ny Star de hoy izy hoe ok zay kosa le manao signy contrat de tonga isa maraina mandrapariva sy ny sisa na CDI na CDD io ozy ny fiteny zay ok zay fa aleo aho haleo tena amin'ny zavatra tiako atao satria zako raha tantaraina aminareo hoe folo taona teo aoriana ny raha fozako zao mbola niteny anao hoe ankahy ianao mbola tsy miasa zany hoe miasa tena. Zany hoe tsy miasa amina orinasa zany fa miasa tena. Matetika na ho an'ny ankizy na ho an'ny olo-dehibe misy an'izany ny ankizy miteny aisa fiasana ny dada misy andreny tsisy fiasana ny dada. Zanako tany am-pianarana manao an'ireny le hoe fiche de an'ireny de ataony hoe directeur général ny anahy. Zay soratany ao za zany mba satria ngamba eritrereto directeur général ny tenako angambany ohatra de manahirana le nanana birao tao ohatrany de ohatrany miasa de mivoaka de miditra ao de ao ihany fa mety ihany moa le izy zany satria ny zava-dehibe sy ny fiainana moa zany miasa de mampidi-bola de mamelo mady aman-janaka de fa efa taty aoriana moa de nivadiko koa zany miasa de tsy de tena hoe zany hoe niasa tena ianao mitokana tsy nanana ekipa maromaro zany tsy hoe nisy structure nisy fotoana nanao zay hoe Godprod tam'izay Godprod zay zany ahako efa nandeha teny Aparibe de naka nify staty sy ny sisa
de efa naka mpiasa miara-miasa amiko omeko karama isam-bolana tsy ny ohatran'ny 5 aloha ry zareo. Ny olana tamiko zany a mety ho zahako ny ratsy safidy na mety ho izaho no tsy mahay mitantana angamba ohatra raha ohatra ka satria araka ny tenin'ny Claude François zay hoe un bon artiste n'est jamais bon businessman. De za tsy teny hoe bon artiste zay zay modestie zay mety tsy fantatra na tsara na ratsy zay fa tsy nety le izy satria tsapako hoe perfectionniste angamba de narary vavoniko. Rary vavony a anisan'ny fahatsapana anankiray hoe mifantoka loatra ianao de ndraindray tsy tanteraka le zavatra de mampijaly anao le izy zany de noravako io orinasa keliko io. Fa miara-miasa amiko ihany le olona mahay miara-miasa amiko fa ny statut ana artiste zay ananako carte ao amin'ny Omda zany zao zay efa eken'ny orinasa anaovako asa hoe manao ahoana nareo ve imposable amin'inona sy ny ahoana de ny impôt synthétique ny anay moa zany de zay ny efa nitondrako ny asako efa 20 taona mahery moa zany a. Zany hoe indépendant zany a, artiste indépendant. Tena anisan'ny zava-dehibe ananganako saina mihitsy misy soratra hoe Gottlieb de ny hoe indépendance. Zay ny antony tena nialako tamina structure zany hoe ohatra hoe niasa tao amin'ny orinasa star ohatra de manahirana ihany hoe tsy maintsy tonga lera sy ny sisa ray volana isan'ny taona ny congé ny contrôle rehetrarehetra atao sy ny norme amin'ny asa tsy maintsy arahana tsy hoe ratsy akory. Fa tsy ny olona rehetra nefa de afaka manao an'izay asa zay. Eny e, tsy ny olona rehetra ny afaka manao an'izay asa zay ary le asa nataoko tao anefa raha ohatra ka resaka 3 points de suspension mpiainana efa tamina toerana mety efa tsiriritin'ny hafa mihitsy ao anatina orinasa raha ohatra ka teo satria za zany nanomboka niditra tao amin'ny star nanao formation commerciale de aveo lasa chef de produit de lasa responsable des événements de lasa responsable ny resaka hoe gestion na resaka merchandising sy ny sisa nanahirana ny Madagasikara. Nisy fotoana efa le tsapanao hoe ianao no manao ny ordre de mission anao de ianao mandeha de nahitana tranche de vie be de be le izy. Fa tsapa ihany hoe rehefa tena miasa ela be amin'ny orinasa ianao de tsapanao hoe ampiasain'ny orinasa ianao e. Tsy anao koa ny orinasa nefa natsapanao hoe anao. Ianao mieritreritra miasa hoe anao le izy fa rehefa amin'ny farany mahafinaritra anisan'ny tena expérience de vie hatramin'izao zay manana fikambanan'ny mpiara-miasa tao amin'ny star taloha na ny ala fotsiny na ny varoaka. Tamintsika nanao an'le interview de tena hoe ataovy daholo ny zavatra azo atao rehetra. Inona tianao hiaviana amin'iny? Le hoe azo atao rehetra de ity e misy hoa amin'ny fiainana maha-olombelona ohatra le niteneniko teo zao. Za zao mana namana nianatra izy fa nianatra izy de niasa de rehefa niasa izy de niasa be de rehefa niasa be izy de maromaro nareo raha ohatra ka mijery izy a sao de fantany hoe izy de miasa be izy de mety tsara le ny ara-piaina na ara-bola ny zavatra atsangana sy ny sisa e. Fa rehefa tena miresaka mangina aty ambadika izy de ozy izy hoe j'ai pas vécu. Inona zany le j'ai pas vécu? Misy zavatra maro tiany atao a fa io tahaka an'le hoe tianao an'le zavatra ianao de tsisy moyen fa rehefa afaka manao an'le zavatra rehefa manana le moyen ianao de tsy mety tsony. Eny e zay a tena hoe tianao atao le zavatra aminao mbola adolescent na ny resaka mampiaraka ny fikaotiana sipa fampiarevena sipa ny mandeha vacances sy ny fitianana akanjo sy ny fianakaviana ny fiarahamonina sy sisy tianao an'le izy ianao mbola tsisy le hoeti manana de kely ny vita de miasa mafy de mety manam-bola mety manana ny toerana ara-tsosialy mampatanjaka ny tena de afaka manao an'le izy fa le vatana indray tsy mety efa tsy aotsony ndray koa lay finiavana be am'le izy ka eo ny ahafahan'ny olona mitantana tsara ny fiainany ao anatin'ny fotoana satria raha miteny le namany zay hoe j'ai pas vécu satria eo am'le fotoana anankiray ahatsapany hoe mafy izy zany a de afaka ajanony le izy raha zay hoe zavatra nangonina sy ny fotodrafitrasa natsangana sy sisa ampiainana tsara fa le fotoana iainana lasa kely sisa. Zany no olana amin'ny olona be de be a raha mijery an'ireny amin'ny télé reny tsika misy an'ireny le mpanao baolina kitra reny de misy an'ireny mpanao tenisy misy ny mpanao azakazaka formule 1 reny a sambatra ihany reny satria kely ny azy ny fotoana iasany ary tsy mitovy amin'ny olona rehetra miknapsa sy ny fanjakana
fa izy 35 taona izy de hoe aleo ary hijanona am'ty mafy be ty fa andeha am'izay mba hitodika am'y vady aman-janako fianakaviako de lasa manao investissement mandafo moa ny resaka eto satria ny atsika zany na ohatra hoe raha sport ohatran'le exemple raisiko teo hoe fotsy ohatran'zany tsy tody am'izay lafin'izay rehefa tena mitonga eo am'le fotoana zay nefa ndra ohatra ka tsy mahay an'izay de lasa tsy mahay mitantana an'le fiainana aorinan'izay azika lazaina hoe ny anao ve zany tanterak'izay ny tombony ho a zany aloha hitako hoe nanana olona maro na ny didinahako a zay isaorako mandrakizay dory de nireo ray aman-dreniko efa tota zay nitaiza masika izay tena mbola voakapoka ary hitako tombony ny nanana ray aman-dreny tao an-trano sy tany am-piangonana ary tany anatina fikambanana za miteny amin'ny ankizy foana hoe raha mbola azo atao midira amina drafitra mitaiza raha ny eto Madagasikara zao ohatra hoe scoutisme ohatra tena ilay zay association na karazana na entité zay ahafahana tsy voatery association fa hoe mirejoindre zay fomba ny teny mirejoindre mandeha mankany amina fikambanana na antokony olona afaka mifampitaiza aminao fanatanjahantena tafiditra ao anatin'izany ny resaka scoutisme ny teneniko teo ny resaka any am-piangonana tsy voatery ny dogme be ny resaka religion sy ny sisa fa ny drafitra mipetraka any am-piangonana misy zavatra ilana azy io ary ny any am-pianarana amin'ny ankapobeny a ny talondra indrindrindra de ny mpampianatra nisan'ny tena mametraka toetra ao aminao ary isaorana koa ny mpampianatra rehetra ny anazy zao ny mpampianatra tena napisy ozape anazy zany de ny mpampianatra nanomboka classe de 6e nandra-patokany terminal rehefa tonga teny Akatsondre moa zany efa hafa mihitsy ny fampianarana mipetraka eny de natao zay aizana fa ny tany amy lycée zao tena misy fampianatra 3 na 4 zay misy efa maty moa misy mbola velona tena nanefy mihitsy nanefy ary mahay ny fitaizana psikolojika sy ny sisa ny ray aman-dreniny moa de mikapoka izy kehitriny moa tsy mahazo mikapoka tsony aty hevitra be zany le hoe dosage eny tena tsy mety am'le mikapoka fa tsy hoe tsy mety le izy ianao zany raha nyfahalalana anao teo de hoe artiste de akoatran'izay moa misy an'ity hoe conférencier nandrara moa taloha fa najanonao iny fa lasa miasa tena kokoa ianao zao nanomboka oviana aloha zany ianao niditra tao anatin'le artiste mpanao hira miaraka tam'le fanaovana atsikana ihany ve io sa mba tantara kely anay hoe za zany tany amy lycée Ambatondrazaka aloha de nanana tarika atao hoe Randrema izahay efatra menada zay zanaky ny ray aman-dreninay de nanangana tarika zay fa io tarika io tsy nihoatra ny frontière satria no nefa samy nianatra de tsy nisy le tarika anay samy nandeha de za ndray niaraka tamin'ny Lucas sy Nono eo amy tarika Joary niaraka taminay amin'io tarika Randrema io tany Ambatondrazaka izahay ireo de niara-nihirahirany maleo lolo sy ny sisa de no nefa samy nandeha nianatra taty Antananarivo de nifankahita taty de rehefa nifankahita taty Antananarivo de nanangana ny tarika Joary fa ny tarika Joary natsangany Lucas sy Nono prala tany Tomasina le fiaonanay taty tamin'ny za nianatra teny Akaso tamin'ny taona 4 fa tamin'ny taona 7 tany izay le niara-nihirahira tany Ambatondrazaka de samy nianatra moa satria zanaka mpampianatra koa izy mivady ray aman-dreniny Lucas Nono de samy mpampianatra ihany koa de izahay efa nifankaty tany de no nefa niakatra taty Antananarivo satria ry zareo tany Tomasina de nanangana ny tarika Joary tany izy mirahalahy niaraka tamindry Lucien Randrianina ry Ranix ry Bobo Mavanina zay ny tarika Joary tany amy voalohany no nefa niakatra taty Antananarivo zay de hoe andao le sy anao tarika Joary miaraka aminay eny aroa satria ny Randrema taria fa tsy sady nianatra ianao tamin'io sady nianatra teny Akatso mihitsy ny tarika Joary tamy voalohany satria samy nianatra teny Akatso de eny an-davarangany cité Ankatso no mamorikira sy ny sisa de no nefa niaona tamin'ny Mahery moa zany tamin'ny taona 20 de Mahery nihitra tao anatin'ny tarika de ireny izahay efatra amy rahalahy mpitantana ny tarika Joary de irapaha ndray na i Patrika de niaraka taminay tany Tomasina hatramy voalohany tao anatin'ny tarika Joary fa tao anatin'ny tarika Joary nanao atelier de musique izahay de rehefa manao atelier de musique de tsisy ninona eo amy micro rehefa manelanelana tarika anankiroa de za efa nisy an'le toetra avy any Ambatondrazaka de tonga de mitsangana de ataoko ao za efa hatramin'ny mbola kely mpanao imitation zany hoe mpanao paozin'olona mpanao feon'olona sy ny sisy reny de rehefa tao amy 16e de mitsangana de ozy aho hoe eto kosa ny amoako an'le fahaizako manao an'le feo aloha ataoko feon'ny Céline Ratsiraka sy Ratsiraka eo micro tao amy 16e de nioraka ny olona de rehefa mandeha moa ny fotoana
de nitarika joary misy ihany fa izako lasa manao mampimeme betsabetsaka de noho ny tamin'ny taona raiky amby sivifolo am'izay nanao mampime irery am'izay a de tao amy CGM voalohany de avy eo tany amy CCSK de nandramana tao amin'ny institut français moa CCAC tam'zany nanao fifaninanana de nahazo voalohany tam'le sketch hoe nisodina zay de hoy ny tao zany hoe ay ianao mampime a fa ianao le amitarika joary ehe de samy natao nitarika joary sy ny mampime nitarika joary tam'zany a de namoaka ny hira ary Manuela sy ny sisa de manana contrat izahay ny contrat artistique rehefa tena dinihana raha fantatrao ny karaman'ny olona hafa manao asa hafa kamo ianao fa saingy ny artiste rehefa tonga eo an-tsehatra mihira amy micro mamorokira makany amy studio ka mahazo fian'zay de miezaka izy mba azahoany vola io zavatra io azahoany vola mihitsy hoy aho a satria nandray aman-drerana teny hoe mahafinaritra ny mihira fa raha tsy mahavelona anao le izy de ataovy fahafinaretana fotsiny le mihira fa izay tao anatin'ny tarika joary nahatsapa mihitsy hoe tao le izy anao kariera mpihira de mihira de za manao gotiliba eny ihany rehefa taty aoriana de lasa gotiliba nitokana tsy maintsy ny tantanana ihany le tarika joary ato a gotiliba ato a mbola voaroa zay le tantaniko zay a inona natonga le anarana hoe gotiliba aloha gotiliba aloha zany a misy tsy ambaratelo aloha le hoe goty tany Ambatondrazaka tany le izy no teraka de taty aoriana tao amin'ny alliance française d'Ambatondrazaka misy boky Marcel Gotiliba dessin animé bande dessinée zavatra anankiroa notsoratany Marcel Gotiliba sketch nataoko zay tsy hoe nalainy ny anahy akory na nalaiko ny anazy de tena ozy aho olo ty tena mitovy eritreritra zasy le rangahy ty de teo any nanomboka namaky ny rubrique abraky sy ny dingo dossier ny Marcel Gotiliba de nandeha taty amy CGM izahay taty aoriana adinodino zay momba zay anarany zay nanontany tao amy CGM hoe ianareo hoe afaka manao ny fety krismasy ny CGM ie le mampime a ie nandeha nividy baolina ping pong andray zany ny genèse le resaka le hoe ho an'ny ankizy de nilavana de nilokona menamena de nanaovana mampime tao amy CGM fa alohan'ny niakatra sehatra zako de misy randrena ravony zay a de nono de mimi ampitarika le rafra tao amy CGM Michel iza ny atao anaranareo Zoltsovski tsisy le anaranay tsisy tsy hoe tsisy ny anaranay atao iza raha ataovy Gotiliba hoaly ty atao amy CGM de za ty Marcel Gotiliba de za Gotiliba de Goty moa fiantsona aloha tany aloha le araky le teneniko le tsy azo zatarany teo de aveo misy hoe Gotiliba de mifanojinojy teo hoe io de anarana napetapetaka fotsiny anaovana fety tao amy CGM andro krismasy tany amin'ny taona 2020 tany ho raha vao de resaka hoe tavela raha vao gotiliba zany de tonga de le hoe herinaivo ka manao atsikana ahin fa noho le aveo le Gotiliba tsy fiantsony namanao mitarika anahy fa goty lasa somary nafoezana zany satria efa antsony ny olona an'izay foana de ny tao anatiny mba manao hoe goty de zao moa zany lasa sady misy miantso Gotiliba misy miantso goty misy miantso politika misy miantso goflida misy tsy mahay mamaky an'le izy io tsy anenenako akory nanao an'le anarana de misy anekdoty mampime moa zany nisy fampisehoana saika ataoko tany amin'ny Fianaratsoa tany de tsy nalaindrareo mihitsy aho fa manahirana le anarako misy goty libre koa Gotiliba zany efa jeu de mots e satria za de anisan'ny zavatra tena ankafiziko mety mbola resantsika afantarana manaraka ny manao jeu de mots zany hoe za zany créateur de jeu de mots mitombona zany hoe ny vanina misy jeu de mots rehefa manao mampime anisany zavatra manorosory anahy eto Madagasikara ohatra ho an'ny gasy manao jeu de mots tsy mitombona mihitsy forcena fotsiny resaka mampime io ianao za zao tsy mahay ninona mihitsy amy resaka fampehezana tsy manana an'zany a azo ianarana ve io azo ianarana le izy raha henonao ao aminao fa misy talenta ary misy fitiavana le izy ao aminao tsy misy mihitsy zany olona anankiray hoe teny fotsiny izy hoe vita ny karierako tao amy baolina kitra raha fa de andeha anao mampime aleo ampianarina de ampianarina de mety ho vitany ny manao sketch anankiray mety ho vitany ny manao ny zavatra ataoko ampianarina azy eo ambony sehatra fa lay fototra ngezabe de ny écriture ny fanoratana sy ny fampidirana anaty contexte ny zavatra ampimehezana sy ny fisafidianana ny texte avoaka eo anatrehany publika anisan'ny hitako hoe zavakanto tsy mora io ianao mipetraka zany ao an-trano de hoe de amorona scène anankiray ary a tsy zay ve tsy misy an'izay mihitsy ko izy ianao écriture zara mahita hoe ny mpihira afaka miditra any amy studio izy de mandray gitara de na misotro izy na tsy misotro na mifoka izy na tsy mifoka mety afaka mamoaka hira izy eo amin'izy sy ny gitara eo hoe andeha lay sy amorokira de mety ho azony ataony manao combinaison do fa sol sy ny sisa eo fa za hatrizay ny ainako tsy mbola nisy fotoana mihitsy ka hoe andeha aho petraka etsy de andeha amorona sketch
izy io mbola ny atao hoe concept andresaka humour moa be dia be izy a ny hoe stand-up moa zany malaza be izy eto amintsika fa efa ela nisy an'zany ny style fanaovana ny humour zany misy ny hoe humour stand-up texte misy ny atao hoe imitation zay mifangaro zany ny feon'olona sy ny fanaovana texte de misy ny humour somary atao hoe scénette izy na ohatran'ny hoe vaudeville izy na mampime miaraka e manakaikaiky théâtre kokoa ohatran'ny endry le vazaha reny le efa mibodaisa sy ny sisy reny misy ndray izy mampime tarika maromaro mihitsy ohatra les inconnus zay les inconnus fa misy ndray koa izy any amin'ny théâtre de sady mampime humour humoristique de misy humoriste manoratra fa rehefa hitanao izy tsy mampime mihitsy ohatran'ny amin'ny bande dessinée zany de misy koa nefa zany ny humoriste azo atao hoe mandeha manao sarimihetsika izy de acteur izy de mampime izy rehefa miresaka amin'ny Mr Bean ianao ke tsy mampime mihitsy tamin'ny taminareo nanomboka nanao humour ve de maro ny olona nisehatra tao anatiny ao misy maro fa ny hoe fantatr'olona de lasa ho atao asa le izy any ny hitako nanahirana ny betsaka fa ny hoe azo tanysaina raha hoe mijery fampisehoana de anisan'ny hoe nanaitra anaty rehefa taoriana tany Ambatondrazaka mijery fampisehoana de mahita ny Tadavy de mahita ny Klim de mahita ny Olivier Tsimbazafy tany Ambatondrazaka zany rehefa niakatra taty Antananarivo nahita télé mahita cinéma matetika de mbola mahita an'ireo le mpanao atsika an'ireo ihany de nanomboka nanarakaraka an'ireo fa raha teny hitanisa tany amin'ny taona 20 hatramin'ny taona 20 tena vitsy fa rehefa de am'izao efa mebetsaka ny mpanao mampime manao imitation betsaka ny mpanoratra manao mampime betsaka ny miakatra sehatra betsaka fa za mametraka foana nao amindreo zandry te hanao humour na amin'ny mpanao humour rehetrarehetra zany ny tena fototra de création ihany création ny fototra zany hoe ianao hoe misy olona mamorona ve ohatranahako zany tena ataoko hoe 1% ny texte ny foron'olona ataoko zavatra foronika ny any ataoko noho za le perfectionniste ozy motoetra iny tsy afa-po amina humour misy mamorona de ame ny texte iny lesy mba atao ve betsaka manome fa ohatran'ny tsy haiko na misy fitiavatena kely any angamba anaty le izy fa zavatra soratako ihany ary le angam-panahy le teninao teo hoe eny an-dalana sy ny sisa de miezaka mitadidy fa zao moa za efa mandroso le fotoana iainana de tokony manoratra avy hatrany fa taloha misy mampime eny an-dalana na olona miteny na zavatra hita amin'ny télé de iny avadika ho lasa mampime de soratana kokoa izy fa za ndray rehefa manoratra sy mamorona sketch tsy mamorona ohatran'ireny manao littérature reny fa atao hoe grande ligne sady hoe le grande ligne azo de aveo nefa iny akambana amina sketch anankiray am'izay zany hoe ny fomba fiasa zany zay mety mampime mpijery ny spectacle anankiray iny ny atsasaky ny spectacle de répétition ny spectacle manaraka zany hoe ny texte ny azy zany tsy misy hoe makeo an'lohany fitaratra na hoe manandrana le izy amy namana hoe eno le sty hoe zay style fomba fiasako zany fa matetika misy fety atao na spectacle animation de manandrana sketch ray ako akoatran'le efa vonona ny sketch raha teo somary manahirana eo amin'ny public satria raha ohatra mihira zao ny tarika ambondro na mihira opy ny hira tena fantatra sy tian'ny olona ary ny asainy atao fa izay mpanao humour matetika rehefa atao le izy de efa zay le nataonao satria efa fantanao le mampime any amin'ny farany de nisy fotoana nanao spectacle atao amin'ny SK sketch efa fantatr'olona ny ataoko fa ovaiko ry zarery io ka raha ohatra mihira ny mpihira de ozy le mpihira hoe diso ny tonkirana laisany teo zany hoe misy impro zany amin'iny sa hoe homaninao melo fotsiny zay ovaiko zay ty 30 à 40% improvisation le improvisation koa tsy hoe programmé fa ny réaction na public mampisy déclic ao anatin'ny loha de rehefa ato le izy de zay le hoe mahatsara le fianarana le teneniko teo hoe mianatra ohatra mety tombony zay nanao matematika nanao géométrie de le atidohako mety efa kazy misy sudoku de efa misy tiroara kely be deaibe ao de manaitaitra le zavatra de sotosotoniko ao fotsiny zany le zavatra de rehefa manao humour ve de raha fahitako anazy misy karazana atsikana anankiroa atsikana maneso de atsikana tsy maneso ohatra de iza ny tena mandaitra de raha ny anao manokana inona le atsikana hitanao fa mety kokoa na manavanana anao kokoa tsy tena haiko ao anatin'le ataoko moa zany hoe maneso tsy maneso sisy aloha
fa ny publika malagasy koa moa sarosarotiny kely ihany a ohatra anao iresaka fiangonana, iresaka sexe, iresaka ohatr'izany de indraindray za zao ny fampisehoana farany nataoko tamin'ny 14 mai 2025 vaingany ihany tao amin'ny SK de ry zareo amin'ny fiangonana anglikana naka de misy recommandation ny najaiko tsara hoe aza mirona loatra mankany amin'le azonareo an-tsaina ihany ozy izy le any Andravoahangy ambany sy ny sisy reny aza de miresaka an'ireny loatra de najaiko zay fa misy reny miteny moa ataovy zay tianao de tsy mampaninona fa ao anatin'ny création nge arakaraky ny spontanéité anao de mamorona ny anazy zany zao ohatra misy ny jeu de mots de misy ny atao hoe anecdote na fiainana de hoentina makeo am'le mampime fa ny zavatra amin'ny ankapobeny mampime ny olona de hoe ny zavatra manirikiry azy ny momba azy ka tsy tia no resahana de anao no miteny an'le izy de omehezany zay de ozy izy hoe zay mihitsy zany hoe mahita ny tenany ao anatin'ny texte anao izy zay ny tena mety le resaka fanesoana miankina amin'ny sens de l'humour ny olona mijery sy miaino fa raha ny tena marina ohatra aka ohatra zany tsika zao asynareo raha nahita ny Burger King ny Jamel Debbouze de misy manolotra sandwich i Jamel raisiny amin'ny tanana ankavia de hoaniny de mandeha le voix off le pub amin'ny teny hoe Burger King ozy izy le seul sandwich qui se mange avec une seule main de taitra be i Jamel inona de hoaniny le izy de ozy izy rehefa aveo hoe le sandwich est bon mais la pub est pourrie fa ozy hoe mafy le olona mamorona amin'ny azy le tsisy an'le le tsisy tanana fa ozy hoe mafy le humour fa eritrereto hoe betsaka amin'ny malagasy tsy mahatanty za zao misy namana ohatra hoe foy de sketsako anankiray hoe nandeha nitady atany an-trano izy de rehefa talata izy teny hoe za nge tany aminao tamin'ny sabotsy de tsy hitako ako nandona mihitsy aho ozy izy ay le misy an'le jodar reny le varavarana de izy tsy hita mihitsy rehefa jerena amin'io tsy hita tamin'ny ianao le nanao an'le imitation reny ohatra hoe manao imitation Ravalomanana Céline Ratsiraka tamin'izany efa vonona ve ny gasy mahazaka an'izany imitation zany ve ny gasy ary ianao ve tsy nisy zavatra feedback ratsy avy any amin'ireo olona nimitenao reo zany hoe le izy aloha hitako hoe pionnier ihany angamba ohatra i Olivier Tsimbazafy zao nanao imitation fa tsy tena be de be le resaka imitation satria na ny fahazon'le olona azy ary fa le izy ndray le am'le feo ianarana mahafinaritra ny olona foana renika na ny eny amin'ny fianakaviana raha nge tsy maintsy misy olona mpanao mampime hoe ataoko mipoziny ihany ataoko mipoziny ihany fa ny anahy moa nisy an'le feo zany de nizarina ihany ny olona zany hoe ny ahy zany ny publika rehefa eo anoloko eo zay vao eritreretiko hoe inona no atao misy fotoana nanao imitation ny Jacques Silla premier ministre teo aloha publika tokony mahafantatra tsara an'izany fa aveo le olona miteny hoe ohatr'izany ny feon'ny Jacques Silla zay zao ray misy anankiray indray misy olona mihaino Ravalomanana amin'ny kabary de ozy le namako mantsy anahy ohatrany tsy mitovy ahoanao tsy mitovy am'le ataony lality le kabary Ravalomanana zany hoe lasa ohatra ny eritrereto zany hoe Ravalo indray ny diso fa tsy ataony mitovy am'le anahako fa le resaka imitation amin'ny ankapobeny misy texte foana miaraka aminy de ny olona nataoko imitation rehetra hatramin'izay nisany Didier Ratsiraka Ravalomanana za moa tsy de nanao andrasedika loatra satria tsy inspiré aminy resaka io zany resaka tsy sympathie fotsiny de tonga de fa tsy any naturel be zany misy indray ny olona tsy hainy loatra any amin'ny télé izy na malaza azy de lasa tsy de fanao loatra fa ny zavatra nitranga anankiray zao ohatra nanao feo Francis Caravony premier ministre taloha tany Tuileries bal fa lasa bagara le bal ny antony de nisy olona nitsangana miteny hoe diso kosa zany lazainao zany satria nampiteny any Francis Caravony momba ny hoe sambatra any Mananjary zay nanaovana didipoitra ny ankizy ka niaraka tany Francis Caravony sy Zafy Albert ka mety natao sambatra tany angambatra zareo zavatra ohatr'izany le texte fa nisy olona tezitra be tao anatin'le salle rehefa tezitra le olona de nitsangana de nisy niaro de nandeha nitserona an'le olona de lasa nisy bagara tao amin'ny étoile de mer le soirée zay ho an'zay natadidy nirava ny balle aloha de kelikely zay vao naverina ny balle zany hoe le sens de l'humour le teneniko satria nge ny texte nge raha mijery ny Canteloup nge tsika na mijery ny mpanao mampime frantsay ohatra mafy nge ny anaovan'ny mpanao politika ina mafy ny tsika vao caricaturena fotsiny le mpanao politika de ndraindray ohatra hoe tsy taditsika satria zay ne za hoe sisisy
zako manana boky a ces animaux qui nous gouverne ny anaran'le boky ao anatin'io boky io a reo mpanao politika malaza rehetra eran-tany de navadika biby daholo mampime mahafinaritra ohatrany hoe ségolène royal zany ohatra ny aigle ohatra zany sarotra zany zay zany le limite le eto amintsika arakaraky le mpijery Ary akoatr'izay hoe misy zavatra efa tena nampalaelanao ve nefa vitanao namadika anazy ho lasa antsika hoe nitranga taminao manokana mihitsy eny misy zavatra mampalelo ohatra ny fahafatesana nge rehefa tena avadika mampime rehefa ohatra hoe eny amin'ny famangina ohatra de be deabe ny sketchako teraka tao anatin'ny fahorinana azo anako ohatra hoe maty ny mamanay maty ny dadanay zavatra vadika sketch zao ohatra maty zao ny dadanay de za tany an-dafy fa tsy afaka nandevona de nalefa direct ny fandevenana de rehefa nanao fampisehoana izahay sy Francis de nandray karama 500 € teo ngamba le karama fa namangy anako fahoriana ny olona rehefa avy eo no ny vita ny fampisehoana betsaka noho le karamako le valopy azoko tam'le famangim-pahoriana ana tamin'ny maty ny dadanay de ozy raha Francis le rapainay le tsy manino a rapainlahy mbola velona de lasa de navadika sketch zay zavatra zay rehefa taty aoriana zany hoe hitanareo fa any anatin'ny fiandrasam-paty matetika no ahitana texte be de be ahafahana zany misy anatina zavatra tena anatina alahelo be mihitsy ahako a no mandeha fiarakodia zay tam'zany 30 décembre zany 2011 de mivavaka le ramatoa le reniny le mpikarakara de zay mipetraka atao riny de mivavaka le ramatoa fa ny GPS mandeha za malahelo a de hoe misaotra betsaka le ramatoa fa mivavaka izy de ataovy aroa de le zanany vava mitondra tomobile de za zany équipe ozy sady mandeha am'le autoroute ianao mahazo tsy mikipy zany fa mivavaka fotsiny zay de mivavaka le ramatoa hoe Andriamanitra ô tantano izahay amy lalana tokony alehanay de ozy le GPS après 800 mètres tourner à droite fa tena saika tena raha mataoko se le vavakanao aloha fa tena mampime le izy de zavazavatra ohatry reny stonina na de ao anaty alahelo raha hoe mampimely ty zany fa ny fahoriana anisan'ny source d'inspiration be satria mahazo ny olona rehetra isa raha ny mpanambadinana ny adiny mpifankaty hitako hoe tena formule le zany zavatra mahazo ny olona tsy mampime mihitsy mibantsipa mifankaty be tsy fa rehefa nomboka isaraka kely izy betsaka ny zavatra mandra-pisaraka de niresaka am'izay ianao teo hoe mahazo vola ny teny ianao teo hoe 500 € fa tam'zany tena efa Tam'zany. betsaka zany Tam'zao hoe izy izy ahoana? relatif ny atao hoe betsaka relatif ny atao hoe betsaka satria afaka misafidy asa hafa azahoana vola betsaka noho ny fanaovana humour afaka misafidy asa hafa mety azahoana fafinaretana noho ny manao spectacle fa ny safidy tsy maintsy misy fotoana fa tantarao anay ohatra ny ahoana tam'zany de ny ankehitriny zany zay zao ohatra hoe nitarika joary zany a tamin'ny fotoana mbola nianatra izahay a 9000 francs ny boursako tam'zany a 1985 84 9000 francs de nanao mariage n'olona tao amin'ny hôtel Panorama nitarika joary a dia 60000 francs ny karama tam'zany zay nangataka 100000 de 60000 nataon'le olona mbola fanena aminay eny foana le olona natao mariage atao amin'ny grande salle ny Panorama natao ny mariage de rehefa vita de ozy le olona hoe afaka miverina aty ve nareo rapitso fa tsy manana vola espèce izahay fa za 60000 zany a ohatra manidina ohatra manao aérolk zay mandeha mamonjy an'le fety mihira tena satria vola be zany betsaka zany tam'zany 1984 85 raha hoe 9000 ny bourse teny Ankatso de 60000 le karamanay no ny tonga zay de afa-po zay ozy le mpanambady de nataony 120000 le karama fa io vola 120000 francs io a amina coupurana 5000 ariary nalahatra anay teo amin'ny arabe an'Andrainarivo kaiky ny fiangonana nalahatra anay de izahay za de Luka de Mahery de Sefo manao avomarika préparté avy ry kaiky ny fiakaran'ny Panorama de miazakazaka de rehefa iteraniko ny replika mbola tao anatin'ny tarika joary tam'zany de rehefa tonga kaiky le vola de mijery de miara miteny hoe 120000 mahafinaritra zany mahafinaritra zany hoe zay le relatif teneniko teo zay hoe tam'zany fantatro a ny karama amin'ny fiche de pain ny ministre ny rahambahiny dia 280000 francs
rehefa tena tononony zany soraboly zany a de ny resaka fitantanantsika volako ny lasa dala fa misy dikany zany tadidiko karamany dadanay tam'zany 126 000 angamba mpampianatra izy fa le ilaina le vola rehefa manompoka eritreretinao hoe anao hoe professionnel ohatra de tsy maintsy ihany zany mieritreritra hoe misy manager ve ahoana ny négociation na prix ahoana ny famoahantsika hira letsy tam'zany mbola RNM ihany ny radio de ahoana ny anaovantsika télé de mandeha sady torakovitra miditra ao amin'ny directeur ny TVM zay manana hira tompoko alefa zany hoe le monde ny ainana tamin'ny mahazavakanto tam'zany kely tsy hoe kely tena kely a fa misy proximité be de efa nandeha moa fotoana de hitatsika ny évolution ny momba an'zany a am'izao zany raha ohatra ka misy hoe orchestre na misy hoe tarika manao animation na manao fampisehoana ka atao hoe latsaky ny 800 000 ariary na latsaky ny 600 000 ariary tsy hoe mitodika any am'izay mandray an'zany akory a fa kely zany am'izao raha ohatra ka satria nge ny tontolon'le fanaovana zavakanto nge monde à part ny artiste de olona tsy ordinaire zany hoe tsy afaka ohatra hoe ampitahaina ny karaman'ny directeur général na ny directeur amina orinasa na ny secrétaire mandray vola isam-bolana ary miandry farany volana vao mandray ny vola arakaraka ny isan'ny artiste mazava ho azy ny azo izy de ny artiste zany tsy maintsy hoe mamorona de avoaka ny hira na avoaka ny sketch ankalazainy iny a de rehefa hoe miandry ny olona iantso a de mandeha manao an'iny a de raha ohatra ka tam'zany a de araky le resaka teo hoe bosa oray kokoa ny fakalalan'ny rehetrarehetra rehefa mandeha amy TVM ny fandarana ambarakaly a de misy manontany tsisy numéro mipetapetaka reny ny clip taloha tsy azo asina satria telefônina fixe nisy tsy mbola nisy portable akory fa rehefa mitady ny olona de lasa izy mankany amy TVM ka ny RNM aisaka ny ahitana an'le bandy manao le mandihy be le 3 lahy reny mbola mianatra ny akatso reny ay de aiza de any adresiny any de tonga ny akatso le olona manontany aisaka mipetraka le tarika joary hitany any ny farany a hitany any ny farany de ozy izy nareo fe afaka manao fampisehoana amin'ny fiangonana Rivomamo de eo indray fa tam'izay fa nataonay 125 000 le Rivomamo de nety de raha am'izao izy ohatran'ny ahoana indray miara-miasa aminareo ny miara-miasa ohatra raha ohatra hoe tarika joary zany zao tarika joary na Gottlieb na Momota na tsy nasarotina be nisy fotoana zao na izao na ny tarika joary na ny tarika Momota et compagnie zay tantaniko na izahay eo amin'ny kakakakakaiamba na ny tarika ny Omaly zay manao ny kalon'ny fahiny a de nisy ny atao hoe manager ny manager de izy ihany no miresaka amin'ny olona rehetra izy no miresaka ny arabola izy no manao ny contrat apatsorana ny teneniko fa rehefa atao anatin'ny fifaneraserana samihafa amin'ny fisian'ny manager tsy hoe ratsy ny fisian'ny manager fa tsapa hoe aleo ny tantanana am'izao le asa fa ny manager indraindray tsy mahafapoanao izy anefa tsy maintsy misy ampahambola lasany rehefa miresaka izy rehefa manao fifanarana any am'le olona any izy misy koa ny manager mandainga mody teneniny aty aminao fa hoe 1 million ariary le karama nefa le izy 3 million ariary any ohatra de rehefa mifandamina rehefa aveo lasa manjary manahirana ny hoe ina ny hira atao ty tsy tianay atao zay tsy tianao fampisehoana ary sy ary ohatra zay teneniko zay a fa ao anatin'ny fitantanana an'le izy zany voalohany indrindra aloha lay talentanao zany a nampianao asa de mitohy sady fantatr'olona ianao a de ainao ihany koa no mitantana an'le asanao a mahasa anazy rehefa miresaka amin'ny olona atao tsara tonga lera tsara rehefa mihira de atao tsara tsy manao mamy loatra de rehefa ohatra ka mifanaraka amin'ny olona zany a tsy hoe anaiky na anda amina contrat hoe ohatrinona na ohatrinona satria ny karama de manomboka am'le teneniko teo a manomboka amin'ny ariary manomboka amin'ny atao hoe 20 000 ariary a mandra-patonga ny eny zako sa aloha mbola tsy karamany ohatra ny 20 millions ariary ohatra mbola sy tonga tany mihitsy eto Madagasikara mbola sy tonga any sa hoe raha makany toute proportion gardée iny fiteny ohatra anako raha makany Majunga de mitovy amin'ny karamako mankany Marseille ny karama rehefa le karamako any Marseille avadika ariary de mitovy am'le karamako any Majunga fa ny tombony mankany Andafy de mandeha mazava ho azy rehefa mandeha makany ianao de ny organisateur miantoka ny dépense rehetra miantoka zany hoe sodokobe le izy raha resahana satria betsaka ny artiste malagasy efa miaina ao anatin'ny hoe professionnel ary tena betsaka ny tena efa avo lenta lavitra na ara-bola raisina na ara-laza na ara isan'olona mpijery sy ny sisa mihoatra amin'ny zavakanto mihoatra amin'ny zavakanto ataonay ohatra zao raha manao palais des sports ka artiste anankiray a miaraka mpitendriny a de manao fampisehoana anelanelany 10 millions ariary ka hatramin'ny 15 millions ariary ny fantatro ho an'ny olona ray
ny fitambarany karama raisy ny mpanakanto ao am palais des sports io anefa de mbola tsy maintsy arakaraky ny vidipidirana kosa aloha ifanarana am'izay misy artiste am'teny fotsiny rehefa palais des sports na de zao io mety ho 20 millions ariary mety ho 30 millions ariary io satria mety hoe ty organisateur producteur efa misy partenaire sponsor be de be izy noho izany zao ny fanarahantsika raikitra ary io tarika tsy maintsy mahafeno io noho izany afaka mitifitra ambony izy am'le karama resahana ny karama resahan'ny mpanakanto de tsy misy gabariana tsy misy référence tsisy talon apetraka ka hoe zao fa négociation foana tsika mahafantatra fa misy mpanakanto malaza de tsy hitatsony le tsy hitatsony tiako tenenina de izao tsy hitanisy tsika fa misy mpanakanto malaza be mandritra ny 2 taona de rehefa aveo malaza kely mandritra ny 2 taona de tsy malaza tsony amin'ny faha-4 taona de mijanona elaela de rehefa elaela de hitanao izy manao zavatra fa tena mahatonga an'izay mahatonga an'izay de tsy stable ny asa amin'ny mampanakanto aty amin'ny firenetsika mafy be vao tonga eo amin'ny stabilité amina asa amin'ny mampanakanto fa misy maro de lefa mimpanakanto tonga am'izay fa ny tsirony no tambiny fa misy maro ny mpanakanto mahay mitantana mahay maka ekipa miaraka aminy miara-miasa aminy ary mana-talenta amin'ny famoronana sy ny famoahana ny sanganasa matetika ave zany rehefa manafatra tsy hoe manafatra hoe organiser événement anankiray ianao de ampiakarinao zany ny artiste de miteny izy hoe zao ny contrat de ny ambiny zany hoan'le organisateur sa hoe initiative an'le artiste mihitsy karakara de misy atao hoe producteur zany hoe io lava be raha ifanazavana le izy hoe zao fa betsaka ny olona tsy mahazo an'izay betsaka ny association eto Madagasikara karakara fampisehoana hitadiavam-bola association karakara fampisehoana hitadiavam-bola raha norme ozy ny fiteny ny association raha hikarakara fampisehoana spectacle ao am-palais azahoana vola de tokony maka organisateur professionnel izy hikarakara an'le fampisehoana de rehefa manao fifanarahana lay association sy le organisateur professionnel de hoe rehefa 200 millions ohatra zany ataontsika hoe 50 millions ariary ny vola tafiditra am'le resaka ao am palais des sports de ohatra tombany iny satria misy hoe compte d'exploitation zany ataon'le organisateur professionnel de hoe zao ary ny fanarahantsika ianareo ao anatin'ny fikampanam-piangonana kosa mivarotra bia mametaka fisy ny ankizy de rehefa tonga ny andron'ny fampisehoana de nareo manao service ary nareo ny tompo-kevitra mandeha miresaka am'le mpanakanto raha hoanao izy le association raha nareo ny mandeha miresaka am'le mpanakanto de mba minegosia aminy fa nareo ny mpiresaka aminy de manontany am'izay ny organisateur fihinana moa zany le hevitra avy any aminareo ve zany le hovidiana zany sa hoe ahoana satria matetika ohatranavy zao tratran'izany misy association karakara fampisehoana de makanay efa tena dinihana ny farany ohatrany hoe izahay no organisateur producteur de le olona inona fotsiny ataonareo zany varotra be ao bavady zay zavatra zay mila fanazavana be ny atao hoe organisateur karakara ny fampisehoana zany hoe izy no manamboatra ny afisy mametaka ny afisy izy no mikarakara ny any anatin'ny salle amin'ny fampisehoana mametaka ny sonorisation manao contrat amin'ny sonorisation fa ny atao hoe producteur de olona miresaka amin'ny organisateur io de miteny hoe ohatrinona ny vola ilainao hikarakarana ho an'io de hoy le organisateur hoe ny vola tena ilaina mialoha ny ilaiko any aminao 20 millions ariary le ilaiko mialoha io ary le izy ozy le producteur reo nefa miteny hoe inona le zavatra avoakanao moa ikotomenasy basile le spectacle de hoy le producteur hoe mananamana ako tena mahay de tsy zany fa imirado de aleo ary imirado atsofoka ao anatin'le izy eo fa apiko le fifanarahantsika ohatra zany i producteur zany dia tsy manana an'le sens artistique izy raha ny tena marina fa izy afaka manao producteur na vola fa izy manao any partie technique de organisation ny rehetra producteur tsy miditra am'izay lafiny zay mihitsy fa izy manatotona vola ao de mifanandraka fotsiny hoe 25% amboniny io vola miverina de izy miengagé vola anatina zavatra azo atao hoe aléatoire nefa tsy aléatoire ihany satria ny tsy hoe olona daly izy ka de investir anatina artiste mety tsy azo olona ny organisateur tsy voatery manam-bola fa mahay mikarakara fa ny amin'izao fotoana izao aloha betsaka ny efa atao hoe producteur eto amintsika betsaka ny atao hoe organisateur betsaka ny atao hoe tourneur betsaka ny atao hoe manager sy ny sisa fa mifangaro izy io fangaro
ary misy ara-panakanto sady izy ny mpanakanto no izy ny producteur de izy koa ny organisateur tsisy maharatsy an'izany rehefa manana ekipa zay ny tena nataoko amin'ny prime ministre raha ohatra ka mionamiko izy hoe ekipa ny zava-dehibe fa tsy vitan'olona ray ny zavatra Tenao zany zao satria anao miasa tena fa tsy maintsy miara-miasa amin'olona ihany koa. miara-miasa amin'olona ako fa ny olona fixe miara-miasa amiko zany zao farafabetsany efatra de isaky ny tarika misy olona hoe le miara-miasa hoe miaona matetika de manapa-kevitra miaraka zany zay eo zany zao no tiako tenenina fa ny olona tena miara-miasa amiko isan'andro zany zao ary tena miara mitantana ny resaka hoe communication ny resaka hoe contrat ny resaka hoe manao régie rehefa any amin'ny fisehoana olona ray roa eo efa zay zany ny safidy a Zany hoe zareo hoe miasa miaraka aminao mandavan-taona mihitsy sa manana ny asany koa izy manana ny asany koa izy ka manana ny asany mihitsy fa efa ela ny arahana de afaka mifandamina ihany afaka mifandamina de mifanontany ihany hoe afaka ve fa misy fotoana nge za ohatra hoe anao fampisehoana ny Tomasina de za rery mandeha any miaraka amina valizy anankiroa de ataoko fampisehoana misy zany tsy mampanina anazy zany de rehefa vita ny fampisehoana de zany maka le vola ny avantage za rery makany tsy zaraina le vola fa le izy any de ana rery lasa miverina koa sady mbola etoan'ny olona frais fa raha vao ekipa le izy de mazava ho azy mifampitsara be lehibe ohatra ny ahoana ny fandehan'ny fizarana an'io ekipa aloha zany fa zany hoe mahalana zany le teneniko zany ka fa ny ekipa zany a de voalohany indrindra aloha misy ny principe anaovana ny resaka fampisehoana principe anaovana ny resaka contrat ny contrat misy olona iray manao ny contrat fa ny contrat tsy tataraina be zany principe tsy hoe akory hoe misy tarika anankiray de hoe tonga de zao zany satria raha ny lojikany tsy mitovy ny karaha tsirairay anatina tarika be de ahoana ny fomba fitsinjaranareo an'iny fomba fitsinjarana zany de alefa fotsiny araka zay fireretana le izy eo tsy hoe tsy hoe tenena hoe zao zany fa misy aloha zany ohatra ny tao anatin'ny tarika anay zay miresaka de miady-hevitra mihitsy ohatra ny kely kosa le izy fa raha le zatra nataontsika tarifa izy tokony zao de négosy miresaka raha ohatra zany anay zao zany hoa tsisy hoe manager zany tsony ohatra ny tarika joary zany zao manao zavatra de za luka mahery manapaka de misy musicien efatra na dimy miaraka aminay reo musicien efatra na dimy reo teneninay za sy mika sy mahery hoe zao lesy ny karama am'le izy rehefa nieritriretinay tato tsy ho voatery ahafantatra ny karamanay any am'le olona ifanarahanay ny musicien rehetra fa musicien koa nefa afaka miresaka am'le mpikarakara ohatran'olo izy doa zany tinge nameno le reny anay de afaka miteny nge le mpikarakara raha ohatra ka zay fa misy principe be de be ao anatin'ny fanaovana zavakanto eto Antananarivo zay ahafahana miteny hoe mila matotra tsara aloha de mila ihany koa samy mba miady ho an'ny mahatsara ny atao hoe zavakanto satria ohatra anako zany zao miteny vola ako ohatra hoe anao fampisehoana amin'ny CCSK io zany de eo anelanelany 4 tapitrisa ariary hatrany amin'ny 7 tapitrisa ariary ny totaly karama mmpanakanto makeo ambony sehatra raha ohatra ka 3 alina ka hatramin'ny 5 alina ny fidirana ao anatin'le salle zay kady zay de atao hoe compte d'exploitation akoatra ny ofan'le toerana zay tsy tena misy idirana zavakanto zany fa compte d'exploitation très comptable zany karama zay teneniko zay karamanareo zay mbola tafiditra ao anatin'ny masokarena ikarakarana ny ofan'ny toerana ny vola omenan'ny commune ny vola omenany eo amda ny ofan'ny sonorisation ny fampiasana ny ankizy rehetra ny hôtesse sy ny sisa ary ny dokam-barotra alefa amin'ny radio télé afisy sy ny sisa ny masokarena ankapobeny ny manao ao amin'ny CCSK ohatra de eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 10 tapitrisa ariary eo zany eo le resaka ny mpikarakara hoe raha vao tsy feno à 2 tiers zany le salle de tsy mahafo palais des sports ny fantatro aloha zany zay zao misy fotoana nanao fampisehoana atao palais des sports efa ho tamin'ny fotoana nanaovanay fampisehoana de efa ho tafakatra 35 millions ariary ny coût masokarena total lany fa tafiditra tao anatin'izay karamanay am'le nanao an'le palais des sports io mamasina le zao io zao fa nahenao satria miresaka am'le tompona andraikitra io kianja mamasina barea mafy be manofany vo nanao tao zay tamin'ny lundi de Pâques mafy be manao lafo izy ka tsy maintsy matahotra foana rehefa hanao zavatra arakarak'le toerana zany
ohatra hoe raha 5 millions ariary ty tany malalaka eto ty de raha vao miditra kely atsy ambany tribune anao mandoa 2 millions ariary raha ohatra anao mampiasa an'ry tokotany ry na mampiasa ny parking na 3 millions ariary raha zay ny palais des sports zany a no fantatro farany zao ohatra hoe les grandes salles fotsiny eo amy 25 millions ariary eo zay ny farany efa ela zany a fa sûr fa efa misonitra izy zay na ampiasaina ny petit palais ampiasaina ny loge ato misy ofany makany amin'ny commune mazava hoazy ny vola ny palais des sports tafita zany hoe semi public moa zany zany tsy any commune fa ny commune mbola maka ny taxe ny commune mbola afaka zany hoe tsika zany raha aka tableau andideratsiraka be tsika de omentsika eo daholo zany ny chiffre rehetra mila matanjaka le artiste alaina vao tena sa zany mikarakara satria tanareo any reny goste atao amin'ny palais des sports reny tsara nge le fikarakarana mafy nge le mpikarakara fa nidona tamin'ny fasana ihany ry goste ohatra azo raisina zany ry ampitiavana ny resahana an'izany fa ny zavatra somary hitako hoe diso aloha hoy aho ny fifandraisan'ny mpikarakara na ny organisateur miaraka amin'ny sponsor na ny hoe partenaire mbola fanazavana afy zany ny partenaire de miara amin'ny risque amin'ny mpikarakara fa ny sponsor de misovaly zavatra malaza azon'ny olona ve zany sa hoe ny olombelona tsotra ny tena zany mila sponsor zako ny anisan'ny manoro ny mpikarakara hoe ny sponsorinana ny vola miditra avy amin'ny annonceur de tsy tokony miditra compte d'exploitation comptabilité pure indray zany de mba tatarao kely ary momba an'izay sponsor zay satria anao marina efa tao anatin'io tanteraka tamin'ny asanao tamin'ny star sy ny sisa be de be zao tsy mahalala an'le izy ataontsika hoe ny partenaire aloha matetika hitatsika senitsika aloha ny atao hoe partenaire ny atao hoe partenaire zany dia olona mahafantatra ny zavatra hitranga ka mahasa izy iriska ny volany sy ny imageny ao amin'ny ankapobeny zany raha ny tokony ho izy ny partenaire rehefa vita zany ny compte d'exploitation prévisionnel de miara mijery am'le mpikarakara izy de hoy le mpikarakara hoe ahoana ianareo omena anareo tanteraka ny annonce n'le olona malaza be mitondra hoe kazoty kazoty lafoiny ty de omena anareo tanteraka zany ny front office rehetra am'resaka dokam-barotra fa ianareo kosa de mandoa 10 millions ariary raha mandoa 10 millions ariary nareo any image nareo tena mahazana be mihitsy amin'io de miaraka amin'ny produire tsika fa raha maty antoka tsika de miara maty antoka tsika raha mahazo tsika de miaraka mahazo tsika ny atao hoe partenaire zany de presque producteur miaraka amin'ny mpikarakara partenaire mihitsy manao bratsi ny sponsor ndray raha ny tena izy amin'ny atao hoe conceptna sponsorine dia annonceur na olona te akalaza zavatra tsy voatery hoe ny annonceur moa zany de izy manao pub izy de mipotra ny zavatra fa ny sponsorine ihany koa de mety hoe image ty andamosina amina relation publique ny ampiasana an'le sponsorine fa izy kosa raha ny lozikany dia misy soavaly efa fantatra fa nandresy zay no izy miry ianao de malaza ianao de miditra ny sponsor ny sponsor mijery zavatra efa malaza ary tsy miditra izy raha ny tokony ho izy raha tsy 100% ny garantie fa ho malaza tsara izy ao anatiny fa image foana ny tadiavina ane image raha ataontsika hoe sponsorine commercial de ny zavatra tsotra indrindra zany de hoe ny sponsornay dia THB sponsornay orange sponsornay ohatra ny savonnerie tropicale savony nosy rose de miditra izy manome vola fa mametraka banderole izy mampanao akanjo ny mpanakanto izy rehefa mandeha ny dokam-barotra de izy no mipotra faharoa renany partenaire ary tononona izy amin'ny dokam-barotra rehetra ary ny producteur ndray de mety anarana no mipotra eo zany hoe ny maladresse zany ankehitriny de misy producteur fa manao banderole angeza e producteur raha ny tokony izy olona ray izy de any ambadika any izy de manana 1 milliard izy de ozy izy hoe investir any amin'ny zavakanto hanao producteur naroka de izy le olona hitanareo ohatra ny amin'ny cinéma ny producteur olona izy de indraindray izy zany manana karazana écurie de ny écurie zany am'izao zao tsika manana ny Tavalta record ny BDP ny ohatrany hoe be mozika sy ny sisa ohatr'izany zao ny producteur sady écurie fa rehefa avy mikarakara zany ohatra zany hoe Samuel zao be mozika anazy zao de mikarakara ohatra hoe tsy hoe label zany label le concept misy itovizany ihany fa ny atao hoe label moa zany hoe étiquette fa le tena atao hoe concept anao hoe producteur na concept anao hoe partenaire misy zavatra tena matériel engagé ao anatin'le izy io na vola
na io en nature. Dia ahoana indray nanomboana hitadiavana sponsor ary ohatra hoe aotra inona no tokony ataony aotra zany zao Io hitady sponsor izy. zany zany lo mahafinaritra le resaka io zany laklosy be tena velomiko mihitsy io satria ao anatin'ny sponsorine ao anatin'ny partenariat ao anatin'ny resaka annonceur amiko betsaka kokoa ny copinage mipetraka ao anatina zavatra hita. Za zao raha mahita zavatra mitranga anankiray tsy ratsy akory ny copinage tsy ratsy akory fa mandeha kokoa any amin'ny fifandraisana entre personne ny décision matetika fa misy ny raha commercial araka le resako teo misy tsy logika any indray ahitanao hoe sponsor officiel partenaire officiel de mipoitra le produit misy fifanarahana natao de tany ampivoahana alina soma miona ahoana se Zany misy réseautage be zany mila atao. réseautage tsisy maharatsy anazy fa ndraindray misy malagasy ny resako de Madagasikara ny resako. Ndraindray misy zavatra tsara zany a tsy ho tafiditra mihitsy satria na tsy mahay minégocier le olona na efa verrouillé le zavatra tsisy maharatsy azy fa ilaina ihany anefany a matetika ny sponsoriser zavatra anatina découverte sy anatina mampikirovo zavatra tokony ho tsara. Hanika ndraindray ny centre culturel ny hitantsika ohatra raha artistique misponsorisé na lasa partenaire en nature na zavakanto sasatsasany. Fa itsika mantsy ny olana kely ao anatin'ny production ny partenaire sy ny sponsor araka le resaka nataontsika teo de lasa artificiel zany ny laza. Lasa artificiel ndraindray a hanika manjary ny olona andeha hijery ny zavatra hay rehefa hijery fampisehoana. Ny malagasy tsy voataiza mihitsy andeha hijery zavatra zay tsapany fa misy valeur ka tsy fantany de rehefa tonga ao izy de découvrir mialatsiny fa nisy efa teny frantsay telo sady zay. Zany hoe ny fampisehoana anankiray zatra loatra tsika mandrefy an'le fafinaretana azo amin'ny volana voakany paosy ary isika ny anisany miteny miala teo am'izay fa joary ny andrasanay le misy an'izany matetika de le tsy ombonako hevitra loatra fa manao ihany ndraindray taloha fa zao tsy de manao tsony lasa manao fampisehoana mozaïque be tsika hoe atalitry ny ato de mpanakanto 70 nao eo taloha tsy manome tsiny an'le mpanakanto le hoe sady avy ambevalala andeha any laroby Ambatomanga fa safidy moa zany am'le izy nefa tafiditra ao anatin'ny déontologie ny fanaovana zavakanto respect na ora. De verenaka ihany le resaka sponsor teo. Ninao misy association misy orinasa maromaro mandratra teo. Inona ny tokony ataony rehefa hitady sponsor izy zany? Mihitsy zany de tokony manana équipe de négociation mahay azy tsara sady mahazo ny dikany. Raha ny tokony ho izy zany de be de be loatra ny fahadosoana eo ampanamboarana dossier sy eo ampiandrasana ny valiny rehefa hoe vitanay zao ny dossier de sponsoring de natao relire tao ambody filao de natao amin'ny couleur tsara ny eo amin'ny foniny de dossier de demande de sponsoring. Za tamin'ny responsable atao amin'ny star de misy efatra 5 isan'andro jerena ny fisafidianana sarotra satria za zany mijery an'le dossier ahafahana miteny any amin'ny direction générale hoe eny ara ty raha ho ataotsika ty miaraka am'ty azy be tsika araka am'kokatsika am'ty zay zavatra zay mazava ho azy fa mila technicien zany hoe technicien izy momba ny sponsorine am'le toerana fa io koa de mila olona mahay an'lay izy ao anatina fikambanana ohatra ao anatin'ny association matetika de manontany izy mahafantatra ny ianao fa mahafantatra ny directeur ny aniny de tsy aloha mba izy mba mitorana azy allo ty izy mba hoe tanto i dossier tsika ty de amboarina le izy i dossier tsara fa le fotoana mankiny le olona azy iry tsy tena ampy de le olona raha orinasa lehibe izy de manana komitina famakina izy any an'le mamaky reo raha misy telo-kevitra fantatry ny olona ty ivelany de tsy maintsy mahazo telefony ny Jean Evariste ahoana izy lasa ny lesony dossier anay mba jereo eo zany ny aléatoire le teneniko hoe raha tena tsara ny dossier de hoe tokony mahazo le izy fa ny fomba hitsarana an'le zavatra ho sponsorisena any zany no le bas blesse ozy ny fiteny frantsay. Mila jerevina koa hoe mifanaraka tena jerena tsara satria misy manao fampisehoana raha katsotra amin'ny anay ohatra hoe ho an'ny ankizy kely ny fampisehoana
fa ny komity nahazo sponsorina tary amin'ny mpivaritoaka de manankitrana be le izy efa azo nefa le sponsorina de ahoana zany de tsy mety ka tsy mety ny zavatra ohatran'izay zany manahirana le sponsorina koa matetika tsy mandoa vola ny olona atao hoe sponsor fa izy manome zavatra en nature ohatra hoe ahoary ataonay pub e ahoary fa raisinay zany momba ny affiche e eo ny adihevitra mipetraka ihany koa satria ny compréhension de la chose am'le hoe rehefa misy affiche de apetaka eo apetaka izy nareo apetaka amin'ny affiche ery andreo amin'ny banderole atao eto za de miteny eto amin'ny fahalalako sy ny fahaizana ny ratoviko tao anatin'ny fanaovana ny zavatra io a misy subtilité na hafetsena be tokony ampiasaina amin'ny fiarahana miasa misy hoe sponsorina na ho an'ny association mpikarakara na ho an'le orinasa sy entité misponsorise de inona zay subtilité zay le subtilité zany de fampiasana olona ihany ahafahana mampita zavatra zany hoe na any amin'ny fanapahan-kevitra any amin'ny orinasa na any amin'ny fampitana ny hafatra eny amin'ny affiche sy ny banderole na any amin'ny firesahana any amin'ny radio télé amina interview ary any amin'ny fotoana hanaovana ny seho de mila olona ekipa dynamique tsara kokoa ny miteny iny re mandeha amin'ny micro hoe sotroy ny ronono kotomanga noho ny manao banderole be misy hoe ronono kotomanga ery amin'ny sisin'ny saina ohatra zany a ohatra zay zany hoe ny olana zao zay iainana ary ny ainana zany a de ny efficacité-n'ny ekipa terrain ny ekipa zany tsy hoe hofanina foana ary raha ohatra ianao te hanandrana hijery hoe tsy ampy ny fanofanana momba n'izany resaka ataontsika zany de mandehana mijery fampisehoana de mijerevany tsy ny fampisehoana rehetra fa misy milay aloha fa raha ohatra olona fitopolo ny ray etsehana anatina fampisehoana ny fanofanana an'ireo tsy mora ampanaovanao t-shirt izy de tsy midika iny zany t-shirt fitopolo menanay anaovan'ny hôtesse de omena de staff afaka manao t-shirt venao staff mety afapolo eo amin'ny direction marketing sy ny responsable marketing le orinasa fa izy ve maharefy ny efficacité an'ilay zavatra natotona fa rehefa tena mahay azy tsara de hoy aho hoe kely kokoa ny coût marketing raha manana équipe de terrain amina relation publique sy commerciale mahay satria am'izay fotoana izay zany afaka miady hoe ataovy betsabetsaka raha ngany pub alefanareo a fa aleo fa asainay miakatra télé de miresaka momba n'le entana le artiste misy artiste sady tsy manaiky manao akanjo zany izy tsy manaiky miresaka ny produit mihitsy izy a ary tsy azo asiana banderole eny amin'ny fond raha ny tokony izy amin'ny fampisehoana tokony tsy asiana nefa misy zany exigence sasasasasany de lasa mahakamo be zany le misy an'le hoe mihira le olona zany de misy vovo-tsavony ery aoriana zary hira vovo-tsavony be le izy zany moa zany zavatra hita teny an-kianja daholo de hita hoe tokony eny e mialatsiny amin'ny fa vitia vovo-tsavony ozy ianao hoe olona mirevy ianao azavao kely ay le mirevy moa zany fomba fiteny iny am'le hoe mirevy a fa za zany miezaka ny ankafy ny fiainana iainako hanala ny zavatra manorisory na de kena aza fa mety mihezaka tokony ataoko hananana ny ampy kokoa ahafahako hanala le manorisory zany hoe za tsy makalaga ozy ny fiteny zany raha ohatra misy olona aka zany zao hoe resaka amiko le ramatoa de mahafinaritra be anahy izy miresaka de ozy izy hoe anambady zanako fa ianao hoe manao kabary am-panambadiana de ianao za manao kabary manao kabary am-panambadiana manao kabary de eno moi de le izy ozy izy mangata bady le olona de ianao mamaly eno tsy manino de sady zay ozy izy efa nahitanao manao kabary am-panambadiana fa tena mahafinaritra anay anaovanao an'le izy sady zay le ty am'le vavy eny ary hoa de ahoana nefa ny fanarahantsika anatin'le izy ozy izy de tsy manana sora-bola amin'ny ohatr' zany hoa satria tsy misy tarifa fa nanaovako farany fotsiny ny teneniko anareo eny ary atao ve 10 hetsy ariary eniny hetsy ariary rehefa ariary izy kely de 30 000 zany ozy izy eniny hetsy ariary atao vita hetsy ariary ary
raha hitanao somary manetretena loatra de ampiakaro eo am'izay le vidin-javatra zay eo amin'ny zavakanto a ny olona zany na roviana isaky ny miteny karama ny mpanakanto malagasy ny resaka eo a tsy maintsy fa tsy misimisy hoe zany fosiny karama tenisany de ampiny le izy de izy hoe ohatra zany zay le teneniny fa le izy izy le toerana ary de ty le zanako de le vadiko zao de miresaka io zahay le définition le mirevy teneniko tamin'ny olona io ny efa rany tsy nakakarama tsy nakakarama inona ny antony mahafinaritra le fianakaviana mahafinaritra le resaka ataonay a ny zavatra andeha ho ataoko any ahitako fibe sady nalalaka ny fotoanako zany hoe atao hoe extrême zay resako zay satria tsy manao an'izany foana akory fa rehefa tena nizoina ny fifankazahoanay sy ny fihavananay sy ny fifankafantarana tao anatin'le olona mangataka sy ry zareo de hoy izy aho hoe za makatraiky efa koa am'le kabary aleoraka fa ataoko fotsiny zay le mirevy zay anefa tsy hoe akory hoe tsy ampy an'izany a de manao an'izany fa tsy makasarotra loatra intsony a miaina ny fiainako ny tena fiatombohan'izay resaka zay de ity hoe efa mafy ny efa netiko zany de tao anatin'ny mafy efa netiko ako a efa niaina ny mafy efa netiko de efa mba memaivana ny mafy efa netiko de tsorona amin'ny hoe ohatra hoe nananjanaka de nampianajanaka ako a de manana fianakaviana ako a de misy fotoana mitarika ny fikambanam-pianakaviana misy ny ampiana ao anatin'ny fianakaviana misy ihany koa ny investissement atao zany ao anatin'ny fiainana zay tsy maintsy hiafiana kely ihany satria raha hividy bisikilety ianao zany de mba mila tsy manao vakansy ohatr' zany de ny amin'izao am'izay zany efa hoe amoramoraiko le izy hoe sokoaraka zany noho ianao efa noho za tena zava-dehibe amiko aloha le hoe rehefa tsorona satria za mpanao le conférence teneniko anao teo hoe manao conférence na parents zao za ohatra hoe association des parents amina école mafy ny fitaizana zanaka de rehefa vita ny fianaran'le zanaka ka hitanao le zanaka fa mandeha miasa eo anao manao hoe za moa le efa tsy miasa any am'le kotina taona tsony koa hatramin'ny tokony misy volako tokoa amiko napsa de tsy manasaro-javatra satria ohatrany hoe misy ny Ariretsimbazafa nanoro an'le longévité fa ohatra hoe rosy zany zao manoro ana an'le hoe tsy migerer vola tsy hoe akory hoe tsisy vola ty amiko fa ny vola misy aty amiko de mety tsy fidiny naty amiko azy satria za zany tsy mitady vola de atao anaty poketra de hoe ady arisy atsy satria ohatrany mandeha zany a de ohatrany hoe manahirana manko no miteny alay za tsy mila vola sisisy tsy hainy am'izay loatra fa ny namako no mandeha miresaka contrat ny namako no mandeha maka ny vola am'le ohatran'izany manamoramora ny fiainako zany mampiasa an'le namanao de zarao am'izay lesy le karamany ankizy omeo ny ankizy rehefa avy manao fampisehoana ohatra za zao nanao fampisehoana tao amin'ny CCSK de rehefa vita ny fampisehoana de tsy hita misy tôbile fa miandry ery a de rehefa vita ny fampisehoana de ny tenue anaovako sur scène na segondra faran'ny fampisehoana tonga de miditra anaty tôbile de lasa zany le hoe efa zany ny anaovako azy zany zao hoe tombony zany satria tsy hoe moramora ny tonga eo fa efa mafy any nametrahana zany a taiza ho aiza tamin'iny lalanao iny zany ny tena hitanao hoe mafy indrindra ny henanao taona le izy teo anelanelan'ny 7 taona sy 5 taona miasa mafy amin'ny zavatra rehetra zay nataoko ary nandeha nitady zavatra atao mety ho diso azy zao tsy mitady zavatra atao kanefa ny fahalalan'ny olona tamin'ny zavatra efa nataoko no efa ho tazako tsy moramora am'izao ary za tsy manenjika ny matanjaka zay mbola ao arinao fa za raha miteny andrareo andrasako aloha nareo satria reo tsy maintsy mijanonjanona koa tenatenany de za mandeha milamina tsara efa mandeha mioty voankazo ahy za zao zany mamboly manana jardin potager de manana jardin misy arbre fruitier de ohatran'izay le kisarisary hoe mandeha mioty voankazo aho zany zao za zao manana aranjono de ty manjono aho de mety andeha anjono a
tsy afaka nataoko zay tam'zay le taona lay teneniko zay satria nifantoka kokoa mbola miasa mbola le hoe manangom-bola ekena fa manangom-bola fa le izy koa mety manango-javatra de le izy koa mbola mampiana-janaka mbola mitaiza mbola sahiran-tsaina amin'ny hoe afaka fanadinana ve le ankizy be de be zany le contrainte morale samihafa fa am'zao am'zay za akory tsy hoe tsy haiko ny mandika an'le hoe grandeur be tsy tena zany loatra kosa aloha ahako satria ny traika efa nanako dia zaraiko sy ampiasaiko am'ireo zay miara-miasa amiko rehetra ary za mampianatra de raha sanatria zany ianao zao ataoko hoe tsy afaka miasa intsony manao an'izao asa ataonao zao ahoana ny fomba fivelomanao de ny atodohako ny ampiasaiko de manao vavako raha mbola afaka miteny ny vavako zany raha mipetraka fotsiny aho ohatra zany hoe sanatry petraka ambony fauteuil zany fa tsy afaka mandeha fa mbola velona soma tsara tahin'Andriamanitra de ivavako azo amidy io za zany efa somary miomana am'zany hoe raha ohatra ka mety hoe reraka ny vatana engany ateza tokoa hoy raha tsy mba za foany filamatra io de ny atodohako sy ny vavako io mbola afaka midiko io afaka atao zany tena afaka atao amorony ireto fotsiny de soratanao eo de omeko anao amin'ny sioka ny feony 50 000 ariary le fa omeo zay satria le izy ge lo misy natureko mety mahatsara zavatra za aloha optimiste be zako mijery zavatra positif foana za zany le mahita an'le vera moitié plein malasa saina-kily anazy izy ahoana indray fa hitanao an'ny réseaux sociaux am'izao satria tsika tamin'ny voaloha teo ianao tsy tato anatin'le interview fa taloha anoananay anazy ozy ianao hoe tsy de tianao loatra i internet i réseaux sociaux viralité amin'ny internet io de nefa tsy afaka ilana io am'izao ary tsy afaka ilana moa le izy zany de tsy maintsy mamilomano kely ao anatiny ihany fa tsy voatery manompo be an'le izy le izy tsinona amin'ny ankapobeny zany zao ohatra hoe za zany zao tsy hita zay asiana aloha zany am'izao satria misy orinasa lehibe rona telo eto Madagasikara mieritreritra na ho influenceur izay famaritana ny atao influenceur zay nefa hoahy manokana tsy de ekeko loatra raha le fanaovako an'le izy satria manarakonja fotsiny za zany manarakonja de indraindray tiany olona ny onjako de indraindray tsy de tiany olona ny onjako fa za tsy mifoha maraina de mitady hoe inona ry lay ho ataoko sy ho avokako ao anatin'le réseaux sociaux zay somary résuméntsika ao anatin'ny resaka Facebook ohatra satria ny Insta ohatra zany zao mbola tsy de tena hoe be mpampiasa ka tena hoe efficace eto Madagasikara hoentina mivoy zavatra mety ho diso fa raha lahatritsika mantsy le izy de mandeha io mandeha ny Facebook de ny Instagram de aveo misy ny X de aveo andôly ny be de be rehetrarehetra zao ara lasa misy ny groupe WhatsApp sisisa any de mandeha indray ny resaka messenger sy ny mpe fotsiny zay interactif izy fa tsy tena misy hoe statistique be ahafahana manao an'izay zavatra zay zany zavatra zany zany le hoe tsy azo ialana araka le resakantsika teo ary tsika nge zao raha le film io le cercle zay zao efa elany tsika ny manipuler raha ny tena mariny fa le manipulation zany manipulation virtuelle nandeha tsikelikely tamin'olona intelligent izy zany ny olona tsy de intelligent ihany ozy fa tsotra indrindra ny teny hoe tsy nampoziko de Mark Zuckerberg izy de niteny tsy nampoziko ne zanga ozy izy nieritreritra inona fa nalefako fotsiny le asanay tato de lasa io izy mivelatra io zao io tonga amin'ny intelligence artificielle sy ny sisa ka le réseaux sociaux ny olana eto amintsika zany de izao hoe outil incroyable na développement izy fa ilay olona ho développena tao anatin'ny fitaizana azony zany hoe ireo ny zanak'Israely rehetra ambanin'ny tendrombohitra Sinay tsy niomana ampiasa azy amin'ny lafiny tena mety amin'ny fitsarako azy de inona tokony atao ary ny tokony atao zany zao aloha tsy ho vita fa miezaka fotsiny zany ny tsirairay mba mifampitaiza mifampiteny ary miezaka manao ny zavatra vulgaire mba ho lefilefy kokoa fa ny statistique amin'ny audience tsisy olana io aleo aza mivelatra tsara ny fahitan'ny olona ny publication ny famalin'ny olona ny publication fa ny zava-dehibe zay tsy vita ao anatin'ny réseaux sociaux de ny fitaizana any am-pianarana manao tsara ahafahan'ny ankizy mitombo anankiray miteny hoe ity le tany am-pianarana le hoe tsy statistique ny zava-dehibe fa ny contenu misy ke zao mahakamo anaty resaka créateur de contenu misy influenceur misy blogueur vlogueur tagueur
tsy ratsy le izy rehefa tsara fa ratsy le izy rehefa tsy tsara zany hoe relatif arak'le resako tany am-boalohany sahirana ny olona indraindray za manao publication zany mitsotra indrindra zany zao de zao za manana contrat de manana page 3 reo ampiasaiko mbola aty amiko kokoa ny tombony tadiaviko noho ny zavatra omena olona fa rehefa manome zavatra olona ako de misy manoratra mihitsy ao io le andrasana de ny zanaka le ranga anoratany foana io ndray lorakely hoe mahafinaritra andrareo ny publicationko satria misy fitaizana kely tsy maintsy asiny ny olona nampiasantsika azy akehitriny manko de izao voalohany indrindra aloha le olona manao an'le izy manahirana be ava mialatsiny am'ireo namana sakaiza sy ny akaiky hoe influenceur nisy ny tolona tamin'ny 2025 sisy le influenceur hitatsika tatoato zao fa misy hoe influenceur miaraka amin'ny influenceuse zay manao n'importe quoi ahafahana ho be mpijery ka rehefa be mpijery am'le n'importe quoi izy de miteny am'izay izy hoe mandevasa vola am'y saindoeva de ty ny code promo atao code promo papezinika amba izy efarany zany hoe ara-pitaizana sy amin'ny maha-olombelona zany tsy ekeko mihitsy le miteny ale raha gote tsisy hevitra azonao atao amin'io ne io ne onja be efa tonga de lasa io ka lasa io ke raha ny iran ro alamina ihany ko fa ny zavatra tena ilaina ao anatin'le fitaizana ivelan'ny réseaux sociaux de mba hahafahan'le génération aorinan'lefa génération pourri zao tsy ho tafiditra ao anatin'izay satria nahoana matiantoka isika satria ny vahiny ny vazaha hainao fa hoe ny statistika any Europe zany Facebook zay tena mbola be mpanao aleloia eto amintsika zany efa midina be ny interactivité ao anatiny raha hoe relationnel amin'ny public zany fa efa any amin'ny hafa le izy moa zany fa lalako azy Instagram zany un peu plus hoe noble kokoa nga tsy de tsy lamboty be loatra nefa isika am'izao fotoana izao de misy olona tena tsy miaina afa-tsy io ary tsika rehetrarehetra na any an-trano ny fianakaviana mahafantatra an'izany tsika tsy tsara ny vokany amintsika ankehitriny tsy tsara afaka miady hevitra amiko zay te ady hevitra amiko fa maharatsy ny fifandraisana ao an-tokantrano maharatsy fifandraisana am-piarahamonina maharatsy ny fifandraisana amin'ny mpiara-miasa ary maharatsy ny fitaizana ny olona mora hidiran-javatra ny fampiasana réseaux sociaux eto Madagasikara fa raha ohatra kosa hoe ampiasaina amin'ny zavatra tsara ohatran'izao ataontsika ka ny zavatra tsara nge zany de zao hoe ny zavatra tsara de efa hoe bravo merci fa amin'ny ankapobeny ny zavatra tsara tsy voaresaka be manao fiainana cheval de bois le olona zay zavatra mahafinaritra azy eo no eo ny azy no mahamaika azy de zay ny tsy tena tsara ao anatin'ny nampiasantsika an'le réseaux sociaux satria raha misy zavatra tsara io ohatra zao amoka podcast moa fiantsonareo azy zany ny tena tsara indrindra rehefa misy podcast tsara de na hitehirizinao na hiverenanao tsy ho voatery ho assimilé avy hatrany ny zavatra rehetra nefa ianao zany raha manao an'le spirale cheval de bois teneniko de hoe ny androany miantso ny rampitso ary ny rampitso raha indray mandeha de raha afaka pitso indroa ny tadiavin'ny public ary rehefa manao an'iny ianao de ho isan'andro za zao miara-miasa amina karazana entité anankiray anaovana publication fa io isaky ny maraina aiza ary te elaela tsy hita satria tsy manatody avy hatrany ny saiko aloha de rehefa hitako hoe tena matsiro tsara le contexte de manoratra ihany hitahitan'ny olona ihany moa zany fa ny fomba hitezana an'le izy ho azo rythme de croisière makany am'le positif za miteny an'le hoe masy kritika nefa masy kritika miteraka masy kritika ngoza be de raha mitaizitsika ka mihatsara ny taranaka faramandimby mavesatra koa ny ary am'le ampondra de eo ady zany fa mbola ady fiady le izy ka za tsy désespéré tsy kivy ako fa mbola azo atao le izy ny zavatra hitranga amintsikany de izao hoe i réseaux sociaux io ihany ny amon'ny tena no atsika zany hoe isy zavatra hafa hatanjaka noho io za tsy miteny hoe intelligence artificielle misy zavatra hafa ampitsolopolopo ho azy an'io rehefa avy eo za ka ohatra fotsiny am'le resaka hoe vazaha ny vazaha zao miverina mividy tourne disque ny vazaha ny zanany raha ohatra ka manao roka ny zanany de io efa nampianariny violon io efa nandeha tany sekoly mianatra milomano sy équitation io efa nampianony Michel Sardou de nampianony Queen de rehefa avy eo entiny mijery spectacle ny ballet de Bolshoi
le akizy amin'io zany hitanao ihany rehefa formaté fa misy zavatra ao de ao anatin'ny lohany io afaka mba mambomboatra fa ny antsika manko tsy ampy an'izay ny antsika lara manjo iray de iny de any de hanika manjary mora ny influenceur de mora mi-influencer miverina ihany ako tsy hoe ratsy ny notion hoe influenceur tsy hoe ratsy fa io de lamody tonga taty aorina io ny resaka réseaux sociaux ny internet sisy zavatra tonga taty aorina io fa hainareo ve fa ny arikoverina nge rehefa mamelana ka mbola fotsiny felany any ary ny alikana asitrika eo mandritra ny enim-bolona tsy mahita ninina izy de mitombo mbola hain'le geste teknika an'le teraka ary ny zavatra rehetra amin'ny zavaboary rehetra tsisy idiran'ny Facebook zany fa rehefa tokony masaka ny pibasy de masaka de ararotika any zay tatoato efa feno bad buzz eny amin'ny Facebook olo malaza mamoaka sary mamofady na sanatria koa sary mamofady tafavoaka ho azy koa tsy hay zay angany rariny ve reny sa tena tokony tsy azo atao mihitsy ratsy reny ary fananiny zareo ve reny asika zaraina hoe misy tena fanahininy tsika moa tsy mahafantatra ny tena any amin'ny fanapa-kevitra fa misy koa nohony tsy fitandremana zany hoe tsy eritreretina loatra hitranga le izy fa olo-kafy ny mamoaka le izy rehefa avy eo ny zavatra atao rehetra zany de mila tandremana ny olana nefa tsy eo am'le fijereny zavatra mahakamo le mahatonga le buzz fa le olona mihitsy nefa baisable be je vais te buzzer orka la buzz tiako indrindra de tonga de mora tratra zany hoe ny fototra hijoroan'ny olona anankiray zany moralement intellectuellement sy physiquement efa lasa malemy be le atao hoe socle na le fototra hijoroany de lasa mora andairany reny zavatra ireny de raha olona mieritreritra zany hoe ireto ny publika ohatran'izao ny niveau de perception le publika de mora zany no maka an'ireo avy amina zavatra ohatr'izao zay zavatra tsoriko hoe zavatra maharatsy taizany maso sy ny sofiny le zavatra ary ny zavatra tena ratsy indrindra ao anatin'io ane de izao hoe ny ankizy idiran'ny fitaizana matanjaka indrindra ao anelanelan'ny 10 taona sy 10 taona eo ny zavatra miditra ao aminy tena mamikitra nefa ireo no anisan'ny tsy manana fototra matanjaka noho ny ray aman-dreny efa manompo réseaux sociaux amin'ny lafiny le ratsy fa misy zavatra tsara ihany ho ampiasan'ireo ray aman-drenyreo an'le réseaux sociaux de reto ankizy reto zany rehefa tsy ampy le fitaizana matanjaka tato am'le ray aman-dreny de inona ny ataony rehefa ivelan'lay efitra ny fitaizana am'ray aman-dreny izy de lasa mora kely ny ahitany ny zavatra manimba ny lohany le resaka nataoko teo zao hoe ny zanaky ny vazaha tsy ny zanaky ny vazaha akory hoe milay indrindra tsy zay koa le izy akory fa raha ohatra ka be zavatra ao anatin'ny atidohan'ny ankizy amin'ny fitaizana napetraka manilika ho azy ny zavatra ratsy izy fa ny ankizy any am'izao zany karazana fandresena ho azy rehefa 12 taona izy na 13 taona ka nahita zavatra vetaveta anatina telefona de avita olo raha ije ohatra de eo zany le hoe mety kanefa de tena tsy mety ho iaho ilay mamoaka zavatra mahakamo atsiravina mba hakana ny fijeren'ny olona anao de araraotinao le olona omenao an'le zavatra ikaramanao am'izay satria le izy manko am'izao fotoana izao le hoe monétisation sisa moa sy ny resaka hoe reny no tena hita moa zany hoe fandevasana vola ny betsaka hitako aloha zany elevasany code promo envoyer de l'argent sy ny ana de en premier envoi 10 € sy ny sisy reny za zany rehefa miadevitra amina olona mpanao marketing satria tafiditra anatin'izany zany hoe buzz ny zany ohatrany hoe marketing na réseaux sociaux ahafahana mivarotra zavatra anankiray na hoe rehefa misy olona mijery zany de omena vola zany le influenceur ahafahan'le olona mijery zany hoe ity nanao an'izao ka de ho ataoko le izy tsy naka ohatra ako zany tam'izany asa tam'le orinasa ozy aho hoe ataoko ajanona mandritra ny ray volana ny dokam-barotra fa amidio fotsiny ny entana de ny mpivarotra tambatambazana fa tenenko anareo fa mitombo kokoa chiffre d'affaires atsika tsy ary namarinina moa le izy ka tsy fantatra namarina tam'izany fa misy itovizany am'izany ny amin'izao zany hoe karazana auto conviction na ahoana filaza zany na tsy fantako na hoe satisfaction auto satisfaction kokoa no mipetraka amiko
ao anatin'le izy satria raha ohatra ary tsika zany hitanisa ny atao influenceur zany amin'izao ianareo ve tsy natsapa atao anatin'ny volana maromaro taorinan'ny tolona ohatra hoe 2025 reny fa mitady anao tady iodikodina dans le vide ny influenceurité ny influenceuse misy mivoaka ihany a fa misy mivoaka moa de tonga de miverina miditra je sort satria tsy tafa nareo hoe tsy nahita hoe nandeha be le onjan'le izy de ankehitriny manomboka ka mety tsy ho marina ny eritreritro a fa za mahita eo manomboka mitadiny tsy misy mihitsy ry zareo ahafahana mipetraka eo am'le toerana nananana tamina satria manko le tafiditra tanaty hoe tolona hoe ny influenceur reto hoe zao hoe sisy araka le teneniko zany hoe misy orinasa miantso anazy zao de mangataka ny statistikako izy satria hoe ho bostena ny page de andefa sisisy Ny andray fahitako satria mbola misy lela-panahy kely hoe tena pub ny atao a hoe tena pub zany ohatra hoe mipazoko zany ohatra hoe misy spectacle de alefan'le olona ao ny hoe tahaka ny asina amin'ny 19 avril ao amin'ny avoria de alefako eo amin'ny compteko le afisindry zareo rehefa aveo izy tonga ny amiko mame enveloppe craft kely marihana fa rehefa tokony ho discret zany de enveloppe craft le kely a raha tsy le ngeza enveloppe fotsy le lava fahitako anazy indray nefa tena ilaina le izy raha resaka point de vue commercial zany satria fomba anankiray azahoanao mampivelatra be ny lazan'ny produit anao ary tonga amina audience angeza be ary taloha izy ela be na zao mahatratra ny audience iny am'izao nefa vidéo anankiray ohatra hoe nikahatsika senao zao hoe vidéo anankiray hito nefa misy 1 million de vues ty rehefa avy eo a safo be mantsina ny anahy manko teo safo be mantsina ny anahy satria zao a raha ohatra ka ny statistika eto Madagasikara tena avoakatsika de ho hitan'ny société commerciale ve fa misy chiffre tena hoe misongadina ka rehefa nanao panel izy a de hoe izay tokoa tena hoe prescription tena hita satria ny anay zao manokana ny anay zao ny any aotra ny audience cible anay zao de ny professionnel jeune professionnel entrepreneur olona tonga saina ary te hivoatra ny fiainana ary reo olona reo no mijery anay ary mazava ho azy tsy ny hoe olona raha 100 000 vues le vidéo de olona 100 000 iny andeha hanao réaction fa misy ataoko hoe raha misy olona 100 amin'ireny fotsiny ny azy ny contact ary afaka telefonen'le orinasa satria intéressé izy amina produit anankiray zay resahanay tao anatin'le efa le anareo zay nge zany aloha raha ohatra zao tsika manao hoe secteur primaire secondaire tertiaire zany mbola any am'resaka hoe service resaka mofo areo de mitovoka eo resaka yaourt areo na inona hitako hoe mety foana fa le izy tsy inona raha ohatra ka raisina daholo zany le olona manao an'le izy rehetrarehetra de jerena reo olona le manan'le influence ao anatin'le commerce raha ny tokony ho izy a fa tena misy teneniko anao mihitsy fa tena misy ny ala noho ny ilay zavatra natao le aty aloha igny apah zany le atao fa za tena mahafantatra mihitsy hoe influenceur efatra na 10 ny elan'ny atao hoe annonceur na ny olona manosika azy satria tsy hita tsony le tsy fampidiniana angamba le izy de lasa somary tsy aligné zany izy na le bazina créativité ohatra hoe za sao mahafantatra ny mpanao ohatrany anareo ty zany de misy ekipa 9 na 7 mihitsy izy ao fa misy tsy manana an'izay le ekipa igny afaka miadevitra hoe mety kosa ty tsy mety kosa ty zay no mahatonga le sasany kosa aloha tena manao n'importe quoi de raha ohatra ka amin'iny mbola miditra indray le olona le manao an'le resaka le entana de ho ia hoe le socle n'le resaka commerce atsika koa zany lasa fa Madagasikara koa tsy azo anaovana statistique an'izany amiko tsy misy mihitsy étude de marché mitombona ka hoe rehefa nisokafana ny orinasa anankiray de tsy hoe vérifié tokoa zany fa mitombona ny étude de marché nisy facette ray any gôdy koa teo hoe médium zany hoe na tsara zany médium zany hoe le fomba fitenenana hoe médium le se fie au premier instinct ozy le mpanao billard zany hoe misy zavatra zay niainanay ohatra tam'izay zao tany Ambatondrazaka ohatra tao anatina zavatra misy mistika be de be ary ohatra anahako zay tena liana amina zavatra mistika sy zavatra araka le teniko teo hoe ny resaka hoe horoscopy ny resaka momba ny astre sy sisa tiako no mijery sy mamaky an'ireny ary za zany raha ohatra ka misy fasana mivoa ohatra
de za liana foana miditra de za manontany momba ny zavatra ohatran'ireny ka le zavatra le nitranga tao anatin'le fiainana hatramin'izay zany a no nahitako an'izay zavatra izay hoe afaka mitady zavatra afaka mamaly fanontaniana tsy voavalon'ny olona raha ohatra moa zany za zany ohatra hoe miasa miaraka amin'ny polisy de afaka le manampy le miteny an'le ohatran'izao le zavatra verifie matetika misy moa zany zavatra teneniko ny ankizy hoe tsy azo tandroana izy io any ny manahirana ny zavatra ohatran'io ary za zany tsy nanisy fotoana niona tamina mpanao hypnose zany le ohatran'ny mesmer reny fa izy olona hafa fa tena izy misy miteny hoe misy zavatra ianao de gizisma moa zany nifanerasera tamin'ny gizisma tamin'ny zareo mbola tanoranora ndao izy iaraka aminay a jerena le zavatra ohatrany ahoana de anjaranao izy no mampitombo an'le izy ho lasa ho ampiasaina ohatra na hoe ho voafehinao kokoa misy aia de misy tahotra aloha zay aloha le izy zany fa le izy henoko ao amiko ary raha ohatra misy olona zao misy moa zany reo namana ao anatin'ny resaka fomba mitomba malagasy sisisy ka manatona anahy de misy miteny an'izay foana ka misy zavatra ao aminao manohitra ianao misy an'zany misy olona manao spiritisme asianina ireny tsy inona de misy zavatra mitranga ve ity amiko zay araka le teneniko zay hoe tsy afaka hoe tairo ary ndao ary tsika fa raha ohatra ka misy olona anankifolo ataonao ambadika ao de ampanaovinao t-shirt folo samy hafa de fantatra hoe iza nipotra voalohany efa ine zay efa natao de le izy araka ny mahavy any ambatotra zakanay de fantatry ny avy any fa tsy azo tandroana izy io hoe andao azy raha tsy hoe nisy an'izay le za moa de mananaman'izay efa lasa ny andafy izy a misy ny lalana tokony hizorana amina resaka initiation misy ny fidiovana zay tokony atao ahatonga an'le izy ho azo ampiasaina fa za zany mbola hatramin'izao mbola maheno zavatra ary de mbola mahafantatra zavatra ako ny anana ny nofoko ara de fantatra hoe prémonitoire ihany fa ny mizara azy miaraka aminao sy naminao sy mampiasa azy hoe tairo no tsy satria misy zavatra matetika na izaza kakabe hoe fa manina moa zany no haiko ie fa za tian'zany za tena milina amin'ny zavatra mistika mihitsy fa sady efa mamaky boky tena tsy hoe mpandalina fa tena mahalina ana ny boky ohatr'izany raha fahitanao ny fomba toe-javatra ara-politika eto Madagasikara sy ny hoe mbola ho tafavoaka ihany ve isika inona ny lesona hitanao zany ary inona ny zavatra tena tokony hatsaraina eto amintsika le mitranga eto Madagasikara amin'izao a de zavatra lojika ihany fa ny olana hitako mipetraka de ny tsy fahasahitsika mihoatra ny zavatra sasatsasany zay nahazatra Madagasikara na ny olona ety afovoantany na ny olona any anindran-tany na samy manana ny toetrany ary ara-tsosialy a de tatsinanantsika zany hoe ty Madagasikara ty raha ny fahitako ny fiarahamonina rehetra ao anatin'ny zavatra iainantsika de tokony tany anelanelan'ny Nouvelle-Zélande sy Bornéo tany ty no nipetraka zany hoe olona sentimental olona contemplateur mandinika jery olona somary mora mionona ary olona tsy hoe mora influencena fa azo atao tsara ny milalao azy amina zavatra tsy materiel sy tsy fizika fa ohatra hoe miresaka amin'ny kabary tsika nge sensible be amin'ny teny sensible be amin'ny resaka kabary amin'ny resaka fomba fifanrokorokiana amin'ny zavatra rehetrarehetra ary itovizantsika malagasy zany na de hoe samy hafa raha ny fomba firesaka hoe direct kokoa ny olona avy any andrefana sy ny ohatr'izany ny any Toamasina somary mihirahira kokoa ny fomba fiainany ny aty andrenivohitra miodikodina be sy ohatran'izany ka ny lafiny ara-politika de tsapa tao anatin'ny resaka hoe fanjanahantany sy ny taizanan'ireo le mpanao politika zay efa teo ary somary mitohy tao anatina fitaizana nataon'ireo zay efa teo taorinany fanjanahantany no mbola manana atao hoe influence ao anatin'ny fomba hanaovana ny politika eto amintsika
raha ohatra zany tena mandinika tsika de mamerina ny hoe resaka tany amin'ny 2001 de aveo de 2009 de aveo de 2018 de aveo de le tamin'ny 2025 teo raha tena nandinika lalina be tsika zany de ohatran'ny lôjika ihany le zavatra mitranga lôjika ao anatin'le zavatra nianarana moa zany ao anatin'le hoe cycle na 10 ans isina crise matanjaka be de le cycle na 10 ans tsy voatery tena 10 ans fa mekely zay le izy ary ny zavatra lôjika ho an'ny mpandinika politika de ekely lay durée de cycle am'le crise ny atao hoe crise zany eto Madagasikara de lasa jerena am'le hoe fiovana mpitondra de misy voaongana de aveo misy fivorian-dehibe atao fa isika nefa fataro tsara fa misy apahan'ny malagasy be dia be zay tsy tokony hanonona ny telopolo tapitrisa mihitsy fa misy apahan'ny malagasy tsy afaka hanao ninina afa-tsy hanaraka izay tapahany vitsivitsy kokoa tsy maintsy tsisy hevitra tsy kena hanao référendum mary farafabetsany 50 lôjika be zany hatramin'izay nanaovantsika référendum tsy ary nisy plébiscite be zany hoe tena tonga de 80% mpandray anjara satria nahoana efa voataiza zany le fiarahamonina amin'izao hokamo andalina ary mitohy am'le resaka nataontsika teo am'y resaka réseaux sociaux sy ny sisa efa ho ampiasaina le izy am'le influence politique sy ny sisa ny fanantenana tsy maintsy apetraka ny zava-dehibe nitranga zany amin'izao fotoana izao de hoe niovano amiko lay fitondrana ny démoraliser kely ny énergie tao anatin'ny tanora tao anatin'ny olona manana finiavana tao anatin'ny olona mazoto tao anatin'ny olona honnête manambola fa lasa naloto lay kianjany lalaovana zay moa ny zavatra hitantsika amin'ny ankapobeny aloha amin'izao rehefa mijery tsika zany nisy ny hoe de tsy ranana de rehefa aveo raha manatsoa de rehefa aveo de raha tsy mandrava de rehefa aveo de mitohy inona ny zavatra nandratra ny politika malagasy satria tsy nisy ny continuité za zao nandinika sy nandeha namantafaka ny momba ny ara-politika tany Sénégal ny mbola tombony ho an'ny Sénégal sy tombony ho an'ny Afrika Atsimo zay tsy nataontsika mihitsy dia ny vérité ny an'ny Afrika Atsimo zany vérité réconciliation ny any amin'ny Sénégalais dia continuité de gouvernance à tout prix zay efa napetraka zareo ho karazana fomba hiasana le izy hoe na misy gidraka aza ny fifidianana tena hampiseho ireo mifanohy ao anatin'ny lafiny ara-politika fa misy continuité ny gouvernance tsy misy manary dossier tsy misy mandory dossier ny chasse aux sorcières d'une façon un peu plus souple jereo tsara fa ny tany Sénégal nge zany hoe Senghor de Diouf de Wade de Fall de lasa tsy tadidiko hatram'le farany teo satria hitako hoe mitohy ary zareo ao anatin'ny toerana rehetra hitantsika ka toeran-dehibe any Sénégal de misy sariny izy dimy rala eo apetraka tahaka fa ny sariny président ihany fa asindrareo sariny izy dimy hitenenina am'le olona hoe isika ara-politika sy ara-piarahamonina nisy ny fitohizana tsy misy ny ratra tsisy rupture zavatra misy eto amintsika de izao tsy mitohy mihitsy eo mifamboloka kay foana ary ny tena olona eto amintsika de izao miainga avy any amin'ny fahantrana de hoy didiratsiraka ohatra ny teny hoe tsy izaho any no miteny hoe mangalara vato ho anahy tsia fa ny olona mihitsy no mieritreritra any hoe angala bato ako de am'izay mandresy iry zay olana zay nefany na hatramin'izao ary dia lasa mitondra takaitra noho ny tsy fampin'ny fitaizana ny vahoaka fa le vahoaka zany de nitaizaina fotsiny hoe na izy omena na izy anaiky fotsiny na izy ovidiana ary rehefa mitombo isa foana isika ka mbola maivana ny fitaizana sy ny fampianarana ary ny tanjaky ny sekoly de mbola ho kely foana ny olona le tena anapa-kevitra fa mbola ho be dehibe foana lay olona mavesatra anaraka fotsiny ny teny anao tany mbola olohany teo hoe mbola ilaina ihany ve ny fampianarana sy ny sisa ilaina satria nahoana ny olona mianatra ka teknisianina tsy maintsy ho ampiasainy le fetsifetsy raha ohatra ka ary raha ohatra ka tena miasa izy tena ao anatin'ny fianarana tena tandrifiny de hiasa izy azahoan'ny vola tandrifiny ny asa ataony fa ny olona mampiasa azy sy ny manapa-kevitra eo ny mahaolana amin'ny resaka hoe népotisme ny faiblesse ny parti politique ary tsy ny fametrahana le système vérité réconciliation raha za manokana zany zao eto Madagasikara de tokony mandefa olona marobe any Afrika Atsimo tsika manontany hoe ahoana ny fomba nanaovanareo ny vérité et réconciliation anareo ataontsika zavatra tsara koa ataontsika satria nge le izy nge ny mpanao politika nge zany tsy hoe identifier foana amin'ny hoe ty parti politique nge misy mbola matanjaka be ary misy mbola manana base be
fa saingy hoe ronjato ony zany ny parti politika eto amitsika parti politika anao inona de hitambatambatra de androtsaka olona ka raha mbola le vitsy le manapa-kevitra de tsy maintsy fifidianana de le système républicain sy le structure républicaine nalaitsika tany amin'ny frantsa sy napetraka zareo teo no mbola eo fa tsy anao électrochoc tsika hoe omeo any tsunami am'izay io de ampingeo any amin'ny fokon'olona moa zany ohatranazy namana akaiky ny Lazara Ferson amin'ny adihevitra zay ifanaovana namana akaiky ny Uvira Johnson satria samy teny amin'ny économie zay de mifankahazo tsara amin'ny adihevitra tahaka an'izany mbola misy ny azo atao fa ny azo atao tsy ho vitany avy ety ambanina isidina andalambe hitolona le mandeha sy ny sisy eo tsy maintsy rehefa tafapetraka ny eo ambony eo de avy eo ambony eo ihany no ametraka ny drafitra rehetrarehetra ka eo no ilana an'le sofina ngezabe tokony mieno eo le ilana an'le vérité réconciliation ary eo ny ilana an'le fanapahan-kevitra électrochoc mety andratra be mihitsy momba ny hoe iza ny manapa-kevitra eto amin'ny firenena vola ave manapa-kevitra misy politika azo tsy apetraka ave raha ohatra ka tsy maintsy misy an'ireo vahiny zay manam-bola sy mbola tavelo eo ny diatana ny frantsay sy ny russe ho avy ny amerikana sy ny sisa ahoana ny fehezana an'io zany efa afaka miteny mihitsy raha misy ny tena finiavana azo atao ny manao an'izay fany atsika ny tena olana de ity hoe miofana ho lasa olona napa-kevitra momba an'izany ve ny mpitatana rehetra sa mavesatra be ny any Afrika Atsimo mafy be ny erangatiny après Mandela nivoaka niara toekarena niara antoko niara arabola niara mpiarahamonina ny fotsy sy maintsy tsy évident be tany fa le atao hoe vérité réconciliation kosa de volontén'olona vitsivitsy zay rehefa tena nandinika izy nijery fitaratra de izy hoe tsy maintsy mamaky atody ohatra zany zao hoe ny assemblée nationale sénat gouvernement de ry tiany miaramila de tiany présidence de tiany primature de tiany ACC de tiany CENI misy finiavana mety efa mitenen'izany ny présidence andreo fondation fa mbola tsy tena hita aloha hoe ahoana ny fomba ihinanany azy satria be de be le lobbying any ambadika miteny attention ary raha le vola atandremo de mandeha am'izay le réseaux sociaux sy le influence ny réseaux sociaux ny tenentsika teo be de be loatra ny fiahina sy fahatahorana resaka réseaux sociaux ny antony clientélisme politique zany resaka zany satria mety hoe hirotsaka zay sisa tsisy olona nange am'resaka hoe fifidianany fa madio tsara ve ny fifidianana tsy évident koa zany tsy mbola tena tsy mbola misy zaho tena tantaraiko anao teo fa ny dadako mpampianatra fa ny dadako ny anisan'ny tereniny PST anao fangalaram-bato tamin'ny 1969 izy ny président bureau de vote zahako mbola kely nahita mihitsy sokafana ny urina tsoahana de ampidirina bulletin ny PST zany ny ainana zany tam'izany zany de efa niainana le izy meke moa zany ny ankehitry ka le izy tsy hoe filiberatsana ny miantso any Batondrazaka hoe atao tsy izay le izy fa efa misy drafitra napetraka tsy kelikely de ny frantsaika moa nametraka ny diatanany de izay fa ny atao hoe parti politika na iza izy io efa tsy manana an'le rayonnement ntsony fa lasa identifié amina olona ohatra ny parti politika anankiray de anatina formation za afaka manao hoe ry Sorazafy Maleo sy ny leader Fanilo mafy zany antoko zany nametraka ny structure rehetra izy ary nanofana izy ino moa ny tombony azony olona miditra anaty atoko politika anankiray manana carte na parti politika anankiray tokony misy tombony mba ho azony fiofanana misy antoko politika anankiray zao teo talohan'ny 2018 nanao fanofanana izy de nirotsaka ho président le président tsara le izy tena tsara le izy fa itsika mbola variana manasa lamba masin'olona de adino ny tena resaka fototra maraparantsika zay mihitsy afaka mametraka fantanina ianao anay raha misy fantanina ianao fantanina ho anareo de izao ao anatin'le fomba ifehezana no ny fahitana n'le resaka négativité ny resaka maîtrise na réseaux sociaux sy ny rehetrarehetra nareo hoe zany manana projet d'éducation presque citoyenne hidina ambany ahafahana manazava d'une façon très terre à terre zany amin'ny olona na ny fianakaviana ohatra le teneniko teo hoe za zao manao conférence na ray aman-dreny mpianatra de tena za tena mibetroka mihitsy hoe zao nge le fautitsika raha ohatra tsy mahay teny gasy le zanak'le olona fa nianatra tamin'ny école d'expression française de afabaraka ianareo ka zay sahirana am'le fiainanay non absolu ny valy tsy mety tsy milay zany tsy afaka hovaliana mihitsy zay lafin'izay ka zay sahiraka nareo sady efa sahirana amin'ny fitadiavam-bola nareo nefa nareo koa mbola variana atoko
de lasa le ankizy de zany hoe le fantaninao zany hoe éducation citoyenne citoyenne par rapport na resaka communication sy réseaux sociaux Communication sy réseaux sociaux. rehefa ohatra zany nareo misy audience de nareo zany afaka miteny eo zany hoe zao ndraiky koa sarytsika de mba hanao plus moins ye amaliko an'izay aloha de nahatonga anay aotra de olona anankiroa ekipa anankiroa ekipako manokana satria za koa mizara momba ny fitantanam-bola sy ny fanjarana amin'ny pejiko manokana de ekipa anankiray universitaire zareo kady université de ry zareo ao anatin'ny éducation mihitsy hoe ndao ampianarana ny olona ary mivaly teniko ho an'le fanontaniana zay napetraka taminao igny koa hoe mbola ilaina ve fianarana de ianao eny tena ilaina koa satria io no mampanova ny olombelona de mino aloha zay fa ny zavatra ataonay manokana de efa misy impact ho any am'le le vahoaka ray amanontolo satria za zao mandeha eny de fantatry ny olona hoe misaotra betsaka amin'ny fizarana ataonao ary amin'ny aotra koa ny tanjonay de manaitra ny olona aloha hoe zao ange ny ambadika ty olona ty tsy hoe mpanao atsika nizy de tsisy zavatra hafa ambadika eo fa lalina be mihitsy kay zany noentin'ny Gotliba teto ary akoatran'iny zavatra resantsika iny de mety mbola misy tematika be dehibe maro samihafa ary anisan'izany ohatra zao ny communication zay olona efa nampiakarinay teto amin'ny plateau any ohatra koa de nizary zay hoe ahoana ny fomba ampitaitsika ny zavatra tsara mankany am'le le olona ry amin'ny farany ambany ary de ny hevitray manokana aloha zany de hoe eny ny internet sy ny réseaux sociaux de fomba anankiray mora indrindra am'izao vanim-potoana antsika zao atakaratsika n'ireny olona reny satria ireny olona reny eny mety hoe kely izy fahalalako anazy ny statistique zao 6 millions de personnes am'izao no mampiasa Facebook dako hoe mora kokoa ho atsika ny iresaka amin'ireo 6 millions de personnes reo amin'ny alalan'ny Facebook noho ny hoe andeha atongotra tsirairay eny amin'ny lalana eny ary io moa no antony mahatonga anay motivé mbola mijoro hatrany hatreto satria tsy hoe fidiram-bola fa le izy na inona fa le hoe impact ka mampifoha an'le malagasy ary manaitra an'le malagasy ary miresaka zavatra tsy voatery resahana amin'ny andavanandro le izy mba ialana am'le hoe atsikana sy danse TikTok foana no hitanao isan'andro amin'ny internet volonté anay manokana hoe tena tianay hanana impact citoyen de tena zay ny votoantok-hevitray eto le fahaizana ananan'ny Gotliba mba tafitany le fahaizana zay vahiny rehetra eto mba tafitany amin'zareo any de inona no ataontsika an'le 23 millions ambiny le 23 millions ambiny de miany reo zareo any anaty fianarana iny tena projet gouvernemental ny fomba fijeriko an'iny io miainga avy any am'le télé leadership avy any aloha raha ny hevitra manokana ty génération ty aloha efa foutu fa ny azontsika atao amin'ity génération ty de miprépare an'le génération manaraka zany hoe manatra an'ireo rehetra reo zanakay zanakany zanakay zanakareo zavikelynareo le izy moa zany tsy inona no mampirisika ny hafa mbola tena matanjaka koa hoe tsy hoe matanjaka za mbola matanjaka mbola mavita escalier midina avy any ambondrona de afakatra ny tanana renina raha ifanjinja fa le izy ilaina ihany le hoe Madagasikara le vision any koa ny anany hitako lacune le hoe vision Madagasikara matetika adino le mijery de mijery any Madagasikara zany tena mananamana mihitsy avy any Marodabo Andilamena manoratra ty amiko zany ny tolona tolona hoanao zany ty nidina an-dalambe io sisa ty Andilamena zarery otrany olona dala marina ny anazy izy momba nitabataba amin'ny megafone tsisy akony nataizana anazy tsisy na radio akory ary mba naheno na tsisy noho izany mahatsiaro le olona zany fa hoe ohatra hoe za zao tany Anjiro ohatra hoe misy télécommande de natao pause zany any tena mampalelo ana amin'ny tanàna betsaka eto Madagasikara ohatra hoe nalaina télécommande natao pause de nariny de mavery anao afaka 10 taona mitovy be amin'iny le na miratsy aza matetika miratsy lalana satria Ambatondrazaka zao zay tena Ambatondrazaka mihitsy malahelo rehefa maka ratsy le tanàna tsisy urbanisme de nisy fanontaniana anankiray napetraky le invité teo aloha taminao Skies le izy ahoana no amaritana olona iray hoe tafita ny eritreritro aloha ny amaritana an'le olona hoe tafita dia antanina izy tamin'izy mbola tery ampitany rano hoe inona no eritreretiny ho tanjona hipetraka ho azy ka hatonga azy ho sambatra amin'ny tenany aloha sady afa-po amin'ny tenany amin'izay natsofoka tao andohany eo ohatraohatr' zao ny fijerenao ny ho avinao
ary ahafantarany hoe rehefa eo amin'ny tontolo manodidina azy na fianakaviana izy na firenena efa nisy napetrany koa hoe izaho de ity ny tanjona zany hoe ny atao hoe tafita zany de tsy maintsy olona nametraka tanjona amin'ny fiainany ka tonga akaikikaikiny ny tanjony iny de esorina ao anatin'ny fomba hitaizanany ankizy ohatra ny fahalalana ny atao hoe tafita amin'ny lafiny ara-materialy satria misy zao firesaka hoe ny tranon'ny olona intelligent no mikorotana apetraka ho tanjona ve zany sa hoe afaka atao ihany koa no milamina le trano nefa le olona koa mahay zavatra ao anatin'ny resaka fahatafitana matetika ny malagasy mandiso fijery amin'ny hoe rehefa misy tomobile trano vola any kokoa fa ny atao hoe zay ny atao hoe olona tafita de olona antaniny izy antaniny ary fantatrao ao anaty masony fa tsy mandainga aminao izy miteny hoe todiko ny tanjoko rehetra de apetraka amin'ny fantaniana dimy tao anatin'ny fiainana nataonao raha lahatra ny vola ny asa fianakaviana fahasalamana ary Andriamanitra alaharo reo de miankina amin'ny fandaharany an'ireo ny ahafantaranao hoe tafita izy raha vao miteny izy io vola voalohany de mbola tsy tafita izy zay lalina be zay asaina koa ianao ametraka fanontaniana indray ho an'le vahiny manaraka antsika eny fa zavatra tonga ho azy tao le izy fa zahako zany ny lalao de mieritreritra hoe manao manoratra mivadika raha ny tokony izy zany de hoe amin'ny tanana ankavia ako manoratra makany fieritreretako azy raha mivadika fa zahako manoratra amin'ny tanana ankavanana makany de rehefa avadika le soratra na jerena amin'ny fitaratra de le soratra amin'ny tanaka dorato makany ihany le soratako makaty de soratana kely zany sofina sa mbola mila sotonina lay afokely mbo tsofina toy ny ankizy manao tokonina eo ary ianao ko zay lasainao oa ve mbola misy ny toerana ho an'ny finoana ho an'ny malagasy zay tena tiako antanina mihitsy foana am'le hoe ny kristianisme sy ny ady be atsika zao sy ny ahoana sy ny zavatra hita any Europa sy ny sisa zay tsy mamberariny frantsay mihitsy tsy miditra any am-piangonana satria le filozofia le ilaina Andriamanitra anganisa fanena tamin'izany tsy mbola za aloha tsy mbola fa za olom-piangonana be mihitsy de mamerina fisaorana ny Gottlieb nanaiky nandalo teo tamin'ny oatra androany ny anaranay teo ny zavatra ao ambadika io tontolona maha-artista io indrindrindrindra moa ny ambadika ny tontolona artista mpanao atsikana ihany koa ary ny zarainao anay teo ny mombamombanao manokana sy ny spécificité anao fahaizanao misoratra varia amin'ny farany zay mivadika mantsy ary ny zavatra natsikaika natalanjana aminao teo mihitsy le fifehezanao an'le teny gasy le teny frantsay ihany koa ary tena à l'aise ianao amin'io de rahasoa indrindra de afatra farany ngamba ho an'ny olona mpanaraka atsika ho an'ny olona mpanaraka moa de ozy aho hoe ny tokony tsy mahaleo ny vita ary eo atsika mpanao politika eo atsika mpanapa-kevitra sy ny olona rehetra zay mety hanana toerana tsy voatery ara-politika fa na ara-toe-karena de hoe aho hoe ny toerana ny mila olona fa sy ny olona ny mila seza aoka tsy olanjaina amin'ny filanjana ny olona nahazo toerana politika anankiray fa ny fijerentsika ny mpanao politika ohatry ny Andriamanitra no nahatonga azy ireo ratsy toetra saotra betsaka Goty mandra-peona indray okay